fantatro zao finisy tonga fantatro fa efa izany mbola azonao tao nampamon'olona ary ianao nampamon'olona irikiriny ary ianao mbola azonao atao zany mbola azonao atao ny tonga ny an-danitra mbola azonao ioarana reo olona efa nivavaka hatramin'izay Sireo ny loko ny hitany Parisy Parafiny maso andro milentiky Maeleza ianao hatraka omilo Evanjelo ny atsara ny lahetito Ao anatiny mafino asehony anao nyalebe nareo amin'izao fotoan'izao tsika mba afaka moa ny connexion mba azo tsara amin'ity androany ity mba tsy ho tapatapaka efa mpaherindray tsika ao anatin'ny fotoam-bavaka amin'ity androany ity manona ny fiadanan'ny tompo amintsika tsirairay avy izay tonga eto indray androany halleloia faly foana izay miaraka aminareo faly satria amin'izao fotoan'izao ry havana za mino fa nareo rehetrarehetra ireo tokony hanan-javatra atao daholo tokony hovariana tokony zavatra fasahiranana asa mandrarà misy korsa tokony atao misy zavatra tokony tena ataotsika ry havana ary mahafinaritra fa amin'izao fotoan'izao dia misy aminareo ireo ary maro aminareo ireo ary ny tena ao anaty mihitsy fiasana fa tsy manakana anareo zany tsy hanaraka ny fotoam-bavaka androany misy aminareo sady ao anatin'ny fanaovana rara fapetaka ny écouteur dia lasa ihany satria mangetaentan'Andriamanitra izay faly miaraka aminareo miarabanareo manokana mihitsy androany fa in Jesosy tsika rehetrarehetra andrefa soavana indray tsika amin'ity androany ity tsy avelan'Andriamanitra andalo fotsiny eo aminao ty fotoan'ity ry havana malala fa matona siny ny androany halleloia mbola misy ny anio dia ny anio izay avozin'Andriamanitra eo amin'ny fiainanao afaka rarotonao foana zany anio zany afahantsika mandray fahasoavana avy amin'Andriamanitra afahantsika mihaona amin'Andriamanitra lava afahantsika manakaiky an'Andriamanitra bebe kokoa satria fotoanan'izany zao ary teniko foana manao hoe ohatrany matahotra ny havana raha amin'izao fotoana zao amin'ity androany ity halleloia mbola misy olona tena lavitra an'Andriamanitra ohatrany mampatahotra hoe mbola fotoanan'izany ve zao fa tsy efa fotoana ve zao ry havana hanakekezana an'Andriamanitra amin'izay inona ny zavatra tsy efa mitranga amin'izao fotoana zao efa tena faran'izay ora farany ange zao ry havana malala za androany teteny aminao misaoran'Andriamanitra ianao raha mbola nananao ny fotoana fahanao tonga eto androany tsy ny tonga eto ny zava-dehibe tsy ny manaraka fandarana akory no inona ry havana fa ny zava-dehibe dia zao misy Andriamanitra eto misy Andriamanitra mitonanao misy Andriamanitra mikasika anao misy Andriamanitra mamangy anao any amin'ny toerana misy anao zava-dehibe zany ary mahatonga atsika tsy petrapetraka havana malala hanararotra ny fotoana mbola nanatsika hararoto ny andro azonao vantsoa dia mbola tonga eto ianao androany manao songa izy zavatra ataonao zao hoe misy olona nge ry havana malala mieritreritra fa ny fanaovan-tsoa dia ny fanampiana ny mahantra ihany ny fiantrana olona ihany ny fanaovana servisin'olona ihany ny famonjena olona ara-bola sy ny zavatra maro samihafa ihany zany amin'ny olona ny atao hoe manao soa fa mba fantatrao ve fa tonga eto ianao fanaovan-tsoa zao zavatra ataonao zao ny fivavahana dia fanaovan-tsoa halleloia hararoto ny fotoana mbola omen'Andriamanitra anao ary za
misaotra anao manokana tonga eto androany. Misaotra an'Andriamanitra indrindra satria tsy navelan'Andriamanitra variana tany ianao. Tsy navelan'Andriamanitra hitoditodika tany alavitra tany ianao. Tsy navelan'Andriamanitra olona ny andro teny amin'izao tontolo izao ianao na dia andro hoany fotsiny ihany aza. Aleloia. Fa nivangin'ny fanamasinao dia tonga eto. Marina fa miantsoantso anao foana eto isan'andro. Ekena fa tsy mitsahatra izao fandaran'izao. Miantsoantso anao fa ny tena marina. Na dia niantso azy zay tsy namaly ianao raha tsy ny fanan'Andriamanitra nakasiky fonao. Za misaotra an'Andriamanitra ny amin'ny fahatongavanao eto androany. Za misaotra an'Andriamanitra ravana lala ny tantanan'Andriamanitra amin'ny fiainanao. Ny fiainako efa tantanan'Andriamanitra foana isan'andro, fa indrindra ny fiainanao. Misaotra an'Andriamanitra ny havanim-bavaka azonao. Misaotra an'Andriamanitra, aleloia, noho ny fahasoavany azonao. Hivavakantsika amin'ity androany ity. Hanakaiky an'Andriamanitra tsika ao anatin'ity fotoam-bavaka ity ry havana. Raha nisy taminao tamin'ny herinandro tsitsika, tsy fantatro ny amin'ny antony zavatra maro. Nandalo zavatra maro ianao, mety nandalo ady ianao, eny mety nitahian'Andriamanitra koa ianao, na tsy fantatro mety nandalo ady-panahy ianao, mety nisy fanenjehana nazo anao. Fa zao andaotsika hiantoraka eo an-tongotry ny tompo amin'ity androany ity. Andaotsika natona an'Andriamanitra indray. Andaotsika hibanjina an' Jesosy. Fa misy zavatra azon'Andriamanitra atao anao eto androany. Misy zavatra azon'i Jesosy somena anao eto androany raha mifantoka aminy ianao. Vavatsika amin'izao fotoana izao. Za mangataka anao aharitra hatrafanao. Raha tonga eto ianao raha androany ianao vao tonga eto, sendra mandalo eto amin'izao fandarana izao, hangatahako ianao aharitra hatramin'ny farany, fa tsy mahafatantoka anao. Haleloia. Ny fotoana laninao eto manomboka eto fiderana mifarana any amin'ny toroteny, tsy mahafatantoka anao zany. Hangatahako ianao aharitra hatramin'ny farany dia ho hitanao fa hisy zavatra ao ataon'Andriamanitra. Transforme ao mihitsy Andriamanitra amin'ity androany ity. Hisy fiainanao hiova indray amin'ity androany ity. Haleloia. Hisy hery raisinao indray androany. Vavakantsika amin'izao fotoana izao. Hitentsika androany e Jesosy aho. Misaotra anao zay. Misaotra anao zay Jesosy ny amin'ny tombon'andro nomenao. Misaotra anao zay tonga eto androany. Ny amin'ny fahasoavana rehetra ndraisinay avy aminao. Misaotra anao zay Jesosy. Mankasitraka anao zay tompo amin'ity fotoam-bavaka ity indray Andriamanitra. Fotoam-bavaka ny olona tianao. O Jesosy, tsy fantatro mety olona vitsy dia vitsy zay ny eto Andriamanitra. Fa ny zavatra fantatro dia zao, misy olona tianao eto. Misy olona tena tianao amin'ny fona rehetra, amin'ny fona rehetra eto Andriamanitra. Ary hijery an'izany olona izany ianao. Hitodika amin'ny tsara avy ianao. Mankasitraka anao Andriamanitra. Any amin'ny vazantany efatrany misy anay toerana maro samihafa. Fa no tominao zay ho tafangony eto Jesosy. Fantatro fa eto foana ianao amin'izao fotoana izao. Tsy fohy ny tananao fa mahavonjy, afaka mikasikatra ny anatin'ny fona ilalina indrindra, tany amin'ny fiainana ilalina indrindra Jesosy amin'ity androany ity. Misaotra anao zay hatramin'ny maraina zay Jesosy. Feno fiderana ny fonay satria tapanay loatra. Fa miasa eo amin'ny fiainana ianao. Renay, aleluia. Jesosy tsy tany masina ianao, fa fonay mahatsapa fa eo ianao. Ny fiainanay ahita Andriamanitra mikasika ao sy ny asanao. Eo amin'ny fiainanay Jesosy tahaka ny asan'ny rita tsy tazo. Vokatry ny rivotra hitanay eny amin'ny tontolo rehetra. Miaina zay, misy rivotra iainanay. Mandeha zay, mitsiketsika miofona ny hazo Jesosy, ny zavatra rehetra. Satria misy rivotra manetsika azy. Tahaka izany ianao eo amin'ny fiainanay Andriamanitra. Misy tsaka ny ahitao. Eny raha mba hitanay moa tsy andina ny finay. Eo am-pay Jesosy aminay ianao amin'ity androany. Toka eo an-tongotrano mba rehetra androany. Ny tenanay, ny hiranay, mihetra eo anoloana. Mihetra eo anoloana ny voninahitra satria Andriamanitra ianao. Alanja Jesosy tonga eto. Tonga eto hitady anao. Hitady anao
fotsiny izay Andriamanitra hikatsaka anao fotsiny ny fray. Ianao nge nefa miteny fa rehefa mitady anao zay dia hitanao hoe ianao nge nefa laza fa raha mandondolo zay dia ho vain'Andriamanitra. Izany mahatonga anay tsy misalasala amin'ity androany ity Jesosy. Ao aminao no misy ny zavatra rehetra. Adondona io farafarana io zay amin'ity androany ity. Rehefa ho sokafanao io farafarana io Jesosy, hiditra zay dia fantatra efa mahafantahetanay rehetra Jesosy. Reto rehetra Andriamanitra manan-javatra entiny eo anatrehanao izy ireo. Manan-javatra tononony eo anoloanao. Mangataka androany Andriamanitra ho voainao zany varavarana zany amin'izao fotoana izao. Hiditra ao zay tsara ihany. O Jesosy, tahaka ny mahita vitrinina ngeza be. Eo avokoa ny zavatra rehetra zay mba tianay, zay mba tianay hoentina aminao, zay mba tianay angatana sy ilaina aminao. Afaka mandray izay androany Jesosy. Ohatrany mahitanao zany zay miteny hoe manarana fo, manatao anay ireo zavatra ireo. Jesosy, te hiditra eo amin'ny fanatrehanao zay. Eo no ahitanay ny zavatra rehetra. Misaotra anao zay ny amin'ity fotoana ity. Manatrehana ianao manomboka aty amin'ny fiderana Andriamanitra hatramin'ny toroteny rariva, ny tontolo andronay rehetra androany mihitsy Jesosy. Hiaino anao zay, hifantoka aminao zay, hisokatra ny vavanay hideranao. Aleluia. Hiakatra ny feonay Andriamanitra, hisandatra ny tananay, hikipo ny masonay, hifantoka aminao. Hiagoaka mihitsy zay Jesosy, ny lohalika hiforitra eo anoloanao amin'ity androany ity satria lehibe loatra ianao. Misaotranao zay Jesosy. Tatsika hivavaka amin'izao fotoana izao dia teneno hoe androany Jesosy, hiditra eo ankianjanao amin'ny fideranako. Androany Jesosy, hitsofika eo amin'ny fanatrehanao amin'ny fisaorana. Aleluia. Fa mendrika anao zany, mendrika anao zany. Misaotra Jesosy, misaotra Jesosy. Aleluia. Ataontsika ty raha mahafinaritra be ty ravana malala itentsika androany. Aleluia. Iterana Andriamantsika, itentsika androany hoe Jesosy raiso ny fiderana, raiso Andriamanitra ny fanandratana Jesosy. Fa te anao an'izany eto androany, te hitondra an'izany fanatitra izany androany, vokatry ny foko Jesosy malala. Aleluia.
izany fa tena miloatra avy any anatin'ny fona ihany Jesosy fifalinana anatrehanao androany. Halleluja. Tsika riavana malala minokatra ny fotsika mihitsy amin'izao fotoana izao dia teny hoe Jesosy amin'ny feon'ny fifaliana. Tsary voatanisako Andriamanitra. Raha ny sainay tsy ahalala, raha ny saiko Andriamanitra tsy ahavita isaintsaina, tsy ahavita hitanisa Jesosy ny fahasoavanao fa zao fotsiny. Halleluja. Faly androany tonga eto. Riavana malala. Tsy fantatry izay alahelo ao anatinao amin'ity androany. Tsy haiko izay zavatra manjo anao, tsy haiko. Tsy fantatry riavana inona ny fiainanao androany fa zaho. Halleluja. Andao tsika hifaly amin'ny fahasoavan'Andriamanitra. Andao tsika hiteny androany hoe Jesosy io dia faly aho. Sokafako mihitsy ny foko androany hidiran'izany fifaliana izany. Mety hakianjanao aho. Mety ho latsaka ny ranomasoko fa ranomasom-pifaliana, ranomasom-pisorana. Halleluja. Hatramin'izay latsaka foana io ranomasonao io. Ady, olana, alahelo fa androany andao riana malala. Tsika mba hiteny androany Jesosy tafaly amin'ny fahasoavana. Zay Jesosy matsiaro zay androany. Halleluja. Matsiaro zay androany Jesosy fahasoavanao toy izao anay. Ny fitiavanao, ny fahatsaranao, ny famindramponao. Halleluja. Matsiaro zay androany Jesosy fa tsinotsino zay ny vonjena. Matsiaro zay androany fa tena anaty lavaka mangitsikitsika ny fahotana sy ny fahaverezana anao sy toninao. Ndreky zay androany hira ny fahasoavanao Jesosy. Iza Moiza, Iza mihotrany amin'ny falebiazana zao lay tsy mendrika anao. Mendritsika riavana malala. Ny androko sisa izao sy zay arako aminao dia mbola famindramponao. Halleluja. Misaotra Jesosy ao. Fara izao loto izao Mitsina mafe. dia tsisy aviaviko fa avy aminao zao lay tsinotsinona natao andavaky ny leonao efa natsanganao hozaraka. Amen. Jesosy. Bazonao atao hoe misaotra an'Andriamanitra amin'izany hoe satrin'izay Jesosy mpanatsanganao. Halleluja. Zanaka malala no tsonanao. Amen. Jesosy. Ilaiko ny fahasoavanao dia mbola ny famindramponao tokony fanotronanao. Halleluja. Iza rotoanao fa tisazoarina aminao yaky ny falebiazana. Para izao loto izao dia tsisy aviaviko fa avy aminao Saga Jesosy tsinotsinona manandavaka. natao andavaky ny leonao efa natsangana hozaraka. Fahasoavanao mameno ahy ny fitiavanao, mameno ahy ny famindramponao manaraka ny fanotronao.
auzanaka. Alleluia. Raha misy riavana zavatra mampietsika amin'ny fonay matetika riavana malala ary tena mahakasika mba tonga anay akohoka eo anatrehan'Andriamanitra sy deran'Andriamanitra dia izany. Rehefa mahatsiaro ianao inona moa za Jesosy, iza moa za? Davida ange riavana ka niteny mihitsy ambokely nanohatra amin'ny tenany tamin'ny ambokely Davida, satria Davida nahatsapa hoe tsinotsinona Andriamanitra, tsy mendrika ny fitiavanao, tsy mendrika aza no tiavinao zany Jesosy. Androany atonga eto Andriamanitra, androany ahiteny fotsiny Jesosy hoe misaotra anao ako, misaotra fa mba nitiavinao Jesosy ako, mba natsanganao zanaka. Halleluia. Misaotra Jesosy. Zay rehetra nomeny hery ozy ny tenin'Andriamanitra, zay rehetra nandray azy dia nomeny hery tonga zanak'Andriamanitra. Halleluia. Nomena hery ho tonga zanak'Andriamanitra. Tianao ange Jesosy riavana, vao manatona fotsiny ianao dia mahazo cadeau ianao. Halleluia. Ny cadeau omena anao tsy vola, tsy avy hatrany dia arena, tsy avy hatrany dia fitahina amina miliana, fa ny cadeau omena anao dia hery ahatongavanao zanak'Andriamanitra, satria fantatr'Andriamanitra fa ny zanany sy ny asany tanany dia adidiny. Assuré ho avinao rehefa ao anatinao ny hery. Halleluia. Ataontsika mba hangataka an'izany herin'Andriamanitra. Raha anisan'ny olona efa nandray an'i Jesosy ianao dia andaotsika hiteny hoe Jesosy mba omeo anahy ny herinao. Aza mangataka ianao hoe Jesosy omeo an'izao ho tonga aminao ihany zany. Fa angatao ny herin'Andriamanitra dia ho azonao ny zavatra rehetra. Halleluia. Ataontsika izany hery izany androany hoe tondray ny herinao an'i Jesosy. Tsika rehetrarehetra androany. Raha misy olona eto mety kivikivy reradreraka amin'izao fotoana izao, mety misy olona tsy manana hery mihitsy hatrehana zavatra, mety tsy manana hery mihitsy ianao. Ataontsika hiteny androany hoe tondray ny herinao fanamasina. Mila an'i Jesosy. Halleluia. Kanya tompoko, mitady ianao, Hallelujah.
Jesosy ah. Davida dia niteny mihitsy manao hoe ataoko eo ankavanako mandrakariva Jehova. Halleloja. Fantatry Davidy fa lavitra n'Andriamanitra izy, tsy hay fanenina na inona. Ataony ahoana ny andeha hamakivaky aty izao tontolo izao ity kanefa tsy manana Andriamanitra. Ry havana malala, ndao mahitentsika andrano hoe Jesosy ah, atao ankavanako ianao. Andriamanitra dia niteny fa hitantana anao amin'ny tanana ankavanany famarinana izy. Halleluja. Davida dia niteny ataoko eo ankavanako mandrakariva Jehova. Tsy haiko na mba ao anatinao zany faniriana izany ry havana. Dia mba hifampitantana amin'Andriamanitra ve ianao? Sa mbola vitanao ve ny mandeha misambotrivitra eto amin'ity zao tontolo izao ity? Raha resy lahatra ohatranahy ianao, andao tsika teny Jesosy ah, ataoko alohako anao, ao arinako, ao akafiako, ao akavanako. Jesosy ah, ataoko eo amiko mandrakariva, ataoko eo anatrehako mandrakariva. Halleluja. Tsy afoina saraka anao ah. Andriamanitra dia efa miteny foana ry havana, za tsy afoina saraka anao. Jesosy dia mbola namerina tsy amelanareo ankamboty ah. Aza matahotra afindry zao mba nareo mandrakariva mba napatotonga ny fataperana zao tontolo izao. Inona no avalinao zany? Inona ry havana mba ahafahanao an'izany andro? Mba afaka teny koa ve ianao hoe Andriamanitra za tsy asaraka anao? Halleluja. Tianao ange Jesosy, tianao ange Jesosy havana e. Ataontsika hoe atongotry ny tompo androany, hitentsika hoe Jesosy ah, tompoko sy Andriamanitra ianao. Lehibe amiko loatra ny fitiavanao Jesosy, tsy manam-paharoa ianao. Halleluja. Canal di fanai, tiavanao tokoa izay misaotra anao zany. Fitiavana malemy fanay no nasionao anay tomponay. Maripo tokoa ianao mpamena heloka. Fitiavana nanolora ny elo asoanao. Fitiavana maharitra no tiavany antiavany aminao. Fitiavana no nanolora ny elo asoanao. Fitiavana maharitra no tiavany antiavany aminao. Halleluja. Nitera ni laza voninahitra rehetra dia tonja anao iray misandrata ianao. Mitsoka anao izany masaraka anay, ny fitiavanao re tompo malala anay. Misandrata ianao, mitsoka anao, misandrata ianao. Halleluja. Fitiavana nanolora ny elo asoanao. Fitiavana maharitra no tiavany antiavany anao. Nitera ny laza voninahitra rehetra dia tolotra eo anao iray misandrata ianao. Sometimes
Tianinao tokoia misaotranao Tatsika ivavaka liavana malala teneno andrano e Jesosy amin'ny sandraty eto amin'ny tokantranoko eto ianao androany hatramin'izay zavatra hafa foana ny sandratra atao amin'ny tokantranonao io hatramin'izay liavana malala fahotana no ny sandratra atao amin'ny tokantranonao io tsy nahita Andriamanitra ny sandratra atao mihitsy ianao tsy nahita Jesosy nakinazy voninahitra atao mihitsy ianao hatramin'izay ianao zavatra hafa mihitsy ny indraindrainao tao anatin'ny tokantranonao io mba mahita zavatra avy aminao ihany fa indrisy fahotana sy fahalotona riavana malala tatsika ivavaka amin'izao fotoana izao dia teneno hoe Jesosy afaka mitsangana mihitsy ianao dia ao anatin'ny tokantranonao andana vezivezy eo mihitsy ny chambranao sy ny tokantranonao raha ao anatin'ny tokantrano ianao eo amin'ny toerana misy ianao eo teneno hoe Jesosy avelako amin'izay ianao hisandratra atao anaty akonako ty avelako amin'izay ianao aka ny toeranao atefeto Andriamanitra ny tongotrao fa vonina iakoka amin'izany isanandro isanandro omeko voninahitra ato amin'ny ankonako ianao riavana malala hatramin'izay rehefa misy olana ianao mba mahita vavaka misandratra eo aminao ihany Andriamanitra miainga eo amin'ny tokantranonao io fitarainana apitra ny fitaranana androany tonga ny fahotana rapitsy fa androany alleluia ataontsika mba hivavaka tenenao andrano hoe Jesosy atefa atao anatin'ity tokantrano ty tongo masinao iankofako Andriamanitra omeko voninahitra Jesosy avelako anjakana ohatrany amin'ny efitrano lalina indrindra tatsika mba hianatra ny voninahitra n'Andriamanitra riavana malala mba hovaitsika indray ny zavatra eny ambavantsika amin'ity androany ity Andriamanitra dia nisy fotoana ny teny tamin'ny zanak'Israely manao hoe aza fenona ranomasom-pitarainana ny altanako satria misy fotoana Andriamanitra mila ranomasom-pisaorana ranomasom-piderana fa tsy ny ranomasom-pitarainana ihany no ilain'Andriamanitra dao anova famindritsika ampahiratony masinao afaka mangataka ny fanamasina mihitsy ianao androany hoe fanamasinao sokafony saiko ahita ny fahalebiazanao misy olona tena tsy mahita mihitsy hoe lehibe Andriamanitra fa ritany amina valim-bavaka faran'izay kely Andriamanitra riavana malala dia mieritreritra izy rehefa azony ny valim-bavaka iny dia izay ny fahalebiazan'Andriamanitra hitany teo amin'ny fiainany tsia aza faritanao ny fahalebiazan'Andriamanitra fa tsy vitanao ny mamaritra an'izany tsy vitantsika ny amaritra an'izany tsy takatry ny fisainanao zany fa teneny fotsiny andrano Jesosy ampahiratony masoko sokafony saiko ahafantarako ahaizako midenanao halleluia Jesosy tongeto izay rehetrarehetra reto androany ampahafantaro anay Jesosy atomboy Andriamanitra ny fiderana avy any anatinay ampitomboy Andriamanitra ny etaeta mba hideranao any anatin'ny fonay Jesosy esory ny ranomasom-pitarainana o Jesosy raha misy olona tena mbola ao anatina olana soloy fiderana Jesosy halleluia deranao zay Andriamanitra fa lehibe ianao sady tsara ianao ny mpanao ny tsara Jesosy tsy misy zava-magaga zay tsy hainao atao halleluia ho ilay mipetraka eo amin'ny seza fiandrianana sy ho an'ny zanak'ondry eny saotry mihaja sy ny voninahitra ary ny fanjakana mandrak'izay amen
atao engy reo zanak'Israely marobe ka netin'Andriamanitra namakivaky masimbe sy teno afabarakany zanany fa tiana sehony voninahiny oro foiny fa izy no tompo teny farany tsy mpianatona fô mirehitra vo fito hoe sadraka sy mesa afabarakany zanany seony voninahiny oro foiny fa izy no tompo teny farany Asani tanani de okadidiko wizi Ulinai chane wana Rilani pesa ke wamise zafianjana na Hidro tulu chai wana Hidro fiderani zo Ufanu meza muni Isana Fulina Isane Wana Siwali Isana Kujina Jemanicha Rewa Teli Marupe Yarakami Yubiwe Emasina Yanawaria Jemanicha Tati auzi Tini wafabaraka zanani Matina seuni voninahini Mufuni faiz Metupuntini farani Pani zanani Siasani tanani Diokadidiku Wizi He's a feeding on his own. Oh, final days are moody night. Ana, fully night and day. Wana, see the lights on a cruising on Jamaica. Thank you.
fantatrao ve ry havana malala mizatra teneniko anao ty a dia soraty mihitsy raha mety aminao ao anaty soran'Andriamanitra ny havana tsy misy ao zany fahafahambaraka zany tsisy ao amin'Andriamanitra tsy misy fahafahambaraka zany ny zavatra tsy hitanao ao nisy fotoana Davidy totra ny tena hafabaraka tokoa nitazamany olona rehetrarehetra ry havana malala niakatra tendrombohitra ny sarona ny lohany endrika fahafahambaraka tazany olona rehetra nesoeson'ny olona nataony olona tsinitsinina le mpanjaka nanandaza sy be voninahitra satria nintsana ny fanjakana reraka Davidy eny e ohatry ny hafabaraka fa zao tao anatin'izay reo olona rehetrarehetra nahita azy ireo ry hava ny orakoraka azy ny soeso azy ny tena marary azy ozy Davida hoe avelao izy teny raha Andriamanitra ny mampiteny azy tsy maninona ozy Davida zavatra fantatry Davida dia zao ao amin'Andriamanitra tsy misy fahafahambaraka aleluia ny olona nahita ny Davida ry hava reo ihany no nahita azy rehefa aveo ary nataon'Andriamanitra akary azy ohatry ny akary ary ny nahafabaraka ny Davida fa mbola akary ary lavitra nanandratan'Andriamanitra azy ry havana malala niondrika teo anoloan'i Davida ny fahavalo izy Simei izay nanesoeso azy sy nitabataba azy satria nampidian'Andriamanitra mihoatra lavitra ny fanjakana androany teteny aminao mety ozy izy ianao hoe za le olona efa tena olona efa masony olona rehetra mijery hafabaraka ny fiainako potika ny fiainako fa raha tonga ao amin'Andriamanitra ianao voafafy zany teny fahafahambaraka zany ny zavatra ataonao androany dia zao metezanao hialika eo ambany elatry ny tsy to Davida ry ana tena niapy nalofan'Andriamanitra tao ambany elany halleluia na dia tena tonga teo aminy zany fatehana misombadika tao anatin'ny foy androany andatsika iteny hoe Jesosy za koa mba halofy eo ambany elatra ao ako za koa Jesosy Jehova ara-patoko sy batery fiarovana ary mpamonjy ahy halleluia Andriamanitra atsika teny andrany alofy ahy Jesosy hialofako amen apingako famonjena sy fiarovana avo alofia fa mialaka aminao ahy Jesosy fa mialoka mina metezanao hialika eo ambany elatr'Andriamanitra ao amin'io fiainanao misafotifoty eo mihitsy metezanao hiditra eo fa ho hitanao halleluia ambany sandrina alofia mialaka aminao ahy fa mialoka mina harovia ambany sandrina rananonjama manonja mafy mialondrano fialondra sazonay ferana finonja mialondrano mialo fa ny zavatra sinay atao dia harambato zay afenako eo aminao eo aminao ny toerako manonja mafy anonjama finyalondra yanalo fakwisanandro arabatoko ianao arambato zay afenako eo aminao ny toerako halofia alofia fa mialaka aminao fa ahy mialoka minawa haruvia ambani
Miano caminava
mianoka aminao san'andro izay. Halleloia. Mialofa ianao eo ambany elatra ny tsy tory havana malala. Dia ho hitanao ny anandratan'Andriamanitra anao. Halleloia. Ho adininao zavatra rehetrarehetra mampahorana reo. Ndao tsika iteran'Andriamanitra androany. Halleloia. Iteran'Andriamanitra tsika. Amen. Jesosy. Iteran'Andriamanitra. Tovy lafatra ny fiderana. Halleluia. Amen. Halleluia. Ira filambaovao foana tsika. Mbola tsy nandeha teto mihitsy zany izany sady tsy hitanareo any amin'ny YouTube zany a. Aza manontany aza oezany amin'ny YouTube fa tsisy any zany fa eto aminay misy an'izany. Halleluia. Alefa aminareo raha milinareo. Halleluia. Alefantsika any amin'ny YouTube ihany koa rehefa aoriana kely eo zao tsika iteran'Andriamanitra foana. Zao tsika iteran'Andriamanitra foana. Halleluia. Iteran'Andriamanitra foana tsika dia io makomantsika aorian'ny tiry ty dia ihainy ten'Andriamanitra tsika. Halleluia. Oh,
Halleluja. Hoavy ny mpanjaka aza jino. Na dia azo aza ny vanim-bavaka hoavy ny mpanjaka. Milohan'ny hidirantsika amin'ny toriteny endao tsika apitsika hira fidirana iray farany a mino aho fa mbola faly nareo. Halleluja. Ataontsika fanitirizitsy a. Dia sady mimakomana ianao handray baiboly a, taratasy sy ny stylo fa ihany toritentsika rehefa avy eo. Ndao azy. Malaza, tu pun lagi,
Wala ipetraka eo ambony seza fiandiana any amin'ny ao indrindra Nipetraka ambony seza fiandianana mitany fitoeran-tongony milanitra ny anana seza fiandianana mitany fitoeran-tongony milanitra ny anana Alléluia. Tonga dia ivavakavatransika amin'izao fotoana izao ho an'ny tenin'Andriamanitra. Ivavakavatransika ravana malala mba mangata mihitsy ianao androany Jesosy mba mamangia anao amin'ny androany ity. Teneny mihitsy androany hoe Jesosy ilany feo anao androany. Zareo ravana malala teteny amintsika fa tsy mando fotsiny ao anatrehana Andriamanitra reny fiderana ataonao reny. Io fonao mbola mafana anatrehana na dia mandalo ady io azy. Tsy mandalo fotsiny ao anatrehana Andriamanitra reny. Fa hita. Alléluia. Ary androany dia avako
teny aminao manokana mihitsy hoe Andriamanitra mamangy an-tany miondrika izy avy eo amin'ny seza fiandriana dia mitazana izy inona ataony zako manahoana ao amin'ny tanin'ny Israely ao amin'izao fotoana izao. Fantatr'Andriamanitra fa nisy adina teo amin'ny fiainan'ny sasany tamintsika tamin'ny herinandro. Fantany koa fa nisy nitahin'Andriamanitra teto. Tsisy miafina aminy fa androany tahita zavatra ray tovian'Andriamanitra mo misy fiderana ve ao. Misy tatsika nitahin'Andriamanitra ary tena nidenan'Andriamanitra ianao satria lehibe ny voninahitra misy teo amin'ny fiainanao. Fa misy koa teto nideran'Andriamanitra satria mendrika izy, satria mendrika Andriamanitra. Na dia tsy te araka ny eritreritrao aza zavatra mety nitranga teo amin'ny fiainanao, nefa ianao androany mbola nanapa-kevitra nideran'Andriamanitra ihany, mbola niarana dia tamin'izay nitahin'Andriamanitra na dia mbola natiady azy. Fa zany efa teny aminao ho avy ny toronao aritan'Andriamanitra ny taomponao androany, fa mbola nifidy nidera azy ianao androany. Aza ty ampahery sady an'izany olona izany androany. Mandalo ato ve ianao? Eto mihitsy ny toerana tokony hatongavanao hitondra ny aditsika eo atongotry ny tompontsika isika. Tahin'Andriamanitra ve ianao? Eto mihitsy ny tokony hatongavanao hitondra sary voninahitra eo atongotry ny tompontsika isika androany. Hivavakantsika amin'izao fotoana izao dia mankatao mihitsy hoe Jesosy mitenena amiko ianao androany. Misotranao izay Andriamanitra ny amin'ity fotoana androany ity. Misotranao amin'izany fiderana. Misaotra Andriamanitra satria niteny aminay teto ianao androany. Hiteny eto aminay eto ianao fa efa niteny tao anatin'ny fiderana. Fa fantatra fa mbola hiteny eto ianao ao anatin'ny toriteny. Misaotra Tompo. Misaotra Tompo. Fantatro fa hamangy ny tompony Israely ianao androany. Fantatro fa tsisy ala maineto izay androany. Fantatro izany. Ambony ny finoko Andriamanitra. Ny zavatra fantatro dia izao, namorana sarotra ny atao ianao eo aminay lalandava. Ary fantatro fa tsy misy ady mandava-taona eto, fa tsy maintsy tonga ny fandresena mezinezina ambadiky ny ady. Ampaherezo izay, ataovy maharitra aminao, ataovy maharitra amin'ny zavatra rehetra. Hivavaka mandrakariva tsy ho reraka. Tsy maintsy hitany masonay ny voninahitra ao Andriamanitra. Ary izay fantahinao Andriamanitra mifaharetana, ataovy mahay mazaka fitahina izay, ka hitoetra eo aminao lalandava Andriamanitra. Fa eo akaikinao ihany mahatsara anay. Voninahitra ny anao, da io ny toriteny. Ianao metraka nyteny eto ambavako fa nay masina, zany dia fitaovana fotsiny ihany, za koa ieny miaraka amin'ny reto mpanomponao. Andriamanitra hitenena amin'ny reto mpanomponao fa voninkenanao izay. Dia voly sy Satana ny fanatrehana ratsy rehetra dia afaso aminanao Jesosy. Tsy afaka hikitikitika ny connexion rehetra, tsy afaka hikitikitika ny programme tsirairay avy, fa tsy maintsy tanteraka eto ny voninahitra ao. Misaotra Jesosy. Halleluia. Amen. Eno iravatra antsika amin'izao fotoana izao dia hitra amin'ny tenin'Andriamanitra. Ampaherezako anao ty anankiray teo lavitra ny lalantsika. Fa zakivy ianao aza mirikelika foana fa ny Andriamanitsika tsy manary fa miaraka amintsika. Halleluia. Raiso ny baibolinao amin'izao fotoana izao fa andetsika eno ny feo andraitsika. Halleluia. Misaotra Jesosy, misaotra Jesosy. Halleluia. Vatantanao izay raha eo.
maro ny olana mamingana anao am'izao fotoana zao malamisa malama tokoa ny eny lalatsika tene mino kivy ny fanahinao miloky sy ny fanahy teny lefitsika hoe kanefa ianao Andriamanitra kanefa ianao no ianao ny tokonay tokitro Alleluia mampiadana mampiadana fanahitro Alleluia marireo paminganahy zay maro fahavalo akahiry izy am'izao fotoana zao hoe malama ny malamisa ny lalako tsy maninona tsory am' Jesosy mitsy anao ny kivy ny fanahiko hoe miloky sy ny fanahy efa asadinona ny tele kanefa ianao toko hoe kanefa ianao no toko tsy mamitaka ianao Andriamanitra tokitro mampiadana ny okaiadana ny fanahinao fanahitro Fifianerabanantsika rehetrarehetra androany zay tratrato tena faly anabavolova héritage Saondra Raza fitiavana fandresena Lucinda Mamamvaltina na Irakeronina tsika rehetrarehetra erikarakany ambony rehetrarehetra amboarantsika sy Saondra Raza sy Marie Gilda faly mahita anareo ifampahiretintsika androany marina mihitsy zany aza kivy ianao ranetsika matahotra tokoa ry avana ary tsy menatsyntsika raha matahotra ny tahotra araky lera hitatsika teo zao inona zavatra nitranga teo tam'le clip teo nisy namona aloha nisy nanendaka aloha le rahalahy efa nisy nanendaka izy efa eo ampanendala izy efa nika tsy ninona voasary izy sady zay hitana tam'le clip efa zay ka tsy nambosibosika le voasary izy ka lasa mpanendaka hatram'le voasary fa tonga le raha mato teny am'le mpanendaka hoe mandehana irahan'Andriamanitra alleluia iaro anao retsika mandalo ady misy fotoantsika resy fa za te teny aminao tsy hoe resy ianao ka ho resy mandrakizay fa afaka resy ianao fa honeran'Andriamanitra ny faharesy ianao ary aza matahotra ianao fa fotoam-pandresy ianao zao ary tsika moa de mbola am'ty foana alleluia mbola am'ty foana tsika tsy engetsy hoe vita le fito andro vita ny Gilgal ka ndroda ny Jeriko ka iverina après ny fiainatsika fa tadidio efa natsombadika Andriamanitra ny fiainanao ary migoka an'izany tsika hatramin'izao raha mbola misy taraikiraiky ao arinao mbola anaty ady na mety vandroany ianao vao tonga eto ianao anaty ady de aza matahotra ianao fefa niongana io saingy zao mampahiry anao aloha androany alleluia mampahiry anao izavy ny tapatapaka ohatrany tsy tapaka mihitsy zao izy teo de lasa misy tapatapaka indrainy amin'ny anabavy Angela fa zao toy izy atsika io maintsy metsara io da tapatapaka ny aminareo moa raha maheno tsara nareo de alleluia le koa mantsy tsy voatery aty aminay tapatapaka fa metany aminareo de samy miteny kely hoe mba zahako maheno tsara mba mampahery anahy koa hoe mahery tapatapaka ny samony sasany tsy tapatapaka alleluia fa misaotra n'Andriamanitra tsika tao anatin'ny fidérale efa nentiny connexion antsika de tsika tsy maintsy mivoaka mpandresy isika ndreka tsika ijery tantara anankiray misy fotoantsika mandeha miady de resy de ampahirizako anao nefa ty ten'Andriamanitra ty androany ijery
mazava tsara ny any amin'ny anabavina Irak Iran ny any amin'ny an'Angela io zany jerena kely azafady ny connexion anao fa ny aty amiko koa mety tsara misaotra an'Andriamanitra tsika misaotra an' Jesosy alleluia ndao ary jeretsika dia angatahako mihitsy le olona nanorotra anaty ady foana ny fiainana ianabavy Linda mba ianao hatramin'ny farany antoroteny androany dia hitantsika hoe resy foana be isika amin'izao fotoana zao mandeha tsara maheno tsara misaotra anareo alleluia hatrany États-Unis maheno tsara mihitsy alleluia tsara zany ny connexion any mandeha tsara ny endrianabavy fitiavana fandresena tsara ny alleluia mahafinaritra zany amaky ten'Andriamanitra antsika mpitsara boky mpitsara tsara toko faharoapolo tsara toko faharoapolo dia andiny fa 20 hatramin'ny fa 20 ovakitsika mpitsara anabavy lodo iska zay ndre vohitako eto zany anarany zany ela dia ela mihitsy zany tany amin'ny taona fa 20 tany hitako raha tsy diso fa tsy maninona fa alibe mihitsy zay mahita misy olona maromaro mihitsy anao hoe elaela dia avy eo hita na mety tao ihany koa fa zahako tsy nahita dia isaoran'Andriamanitra tonga soa indray alleluia tsara toko faharoapolo andiny fa 20 ka hatramin'ny fa 20 vakiko aminaran'i Jesosy ary niainga ny zanak'Israely ka niakatra tany Betela ary nanontany tamin'Andriamanitra hoe iza niakatra voalohany ady amin'ny taranak'i Benjamina ho anay dia hoy Jehovah Joda ny voalohany dia niainga maraina koa ny zanak'Israely ka nitombo tandrifin'ny Gibea ary nivoaka ny lehilahy amin'ny Israely iady amin'ny Benjamita ary nilahatra ny lehilahy avy amin'ny Israely iady aminy tao akaikin'ny Gibea ary nivoaka avy tany Gibea ny taranak'i Benjamina ka naharingana ny zanak'Israely 2,400 niapatrapatra tamin'ny tany tamin'izany andro zany 2,400 22,000 zany resaka chiffre kely tsika eto androany alleluia 22,000 2,400 maty mba nivoaka ny ady any nefa maty ozy izy tsika rehefa miteny hoe afa-baraka fa mba nivoaka ny ady any mbo zanak'Andriamanitra ihany inona ny vokatra 2,400 maty 22,000 olo zany sasarotra meny olona tsy mpivavaka zanak'Israely ngatsy taranaka voafidy tofresy ny zavatra hita kery havana dia zao hoe ny zavatra tazana dia ny vokatra kosa io zany zavatra hoe zay ho amandresy zay fa mody resy zay ireo ary ny olona ozy ny olona fatinareo ke reo miampatrapatra 2,400 reo dia ino reo mody miteny tsy zany zay mandresy foana zay ao amin'i Jesosy misy fotoana tsika manaiky tena resy io tena resy io tsy azo lavina tena resy io tena nody tamin-kenatra ny zanak'Israely 2,400 maty nivoaka iady nefa nanontany an'Andriamanitra iza niakatra voalohany Joda ozy Andriamanitra ohatsy mitengy Andriamanitra zany dana fa midana miady iza ny voalohany dia mandeha lasa fa niverina avy any ny bata fandresena ny jinja faharesena ry havana malala teo amin'izay le nandenody andiny 20 dia ny fametokony lehilahy amin'ny Israely ka nilahatra iady indray teo amin'ny lalana tamin'ny andro voalohany dia niakatra ny zanak'Israely ka nitomany teo anatrehan'i Jehovah ary niteny hoe handrosindray fa samba iady amin'ny taranak'i Benjamina ary hoy Jehovah niakara iady aminy avy resy zany ny zanak'Israely dia nitomany resake za ohatra tamin'ny fitsarana resake za tamin'ny fitsarana mbola pinono le vadiko foana ke zany efa mba nentina ambavake mba nivoaka andeha iady mba iady amin'ny mpanompo sampy nefa mbola nikendakenda ny devolondray tamin'ny alina mbola anao délivrance zany efa miheza ny devolo fotsiny za teteny aminao androany misy fotoana tsika tena ohatry zany misy mpanao délivrance ke rehefa namezany devolo za zao ohatry zany taloha voaka ny ady voalohany nanao tamin'izany mbola tanora fanahy fa efa te hiasa ao an'Andriamanitra dia fa mba mahita ny ataon'ny olona ianao manao délivrance mba mijerijery amin'ny télé ianao mba mijerijery amin'ny anina hoe zao zany ny fanaovana délivrance dia mijery ny ataon'ny olona miala amin'ny aran'i Jesosy miala
ty misy rahan Jesosy inona raisiko ny rahan Jesosy inona afo mifalamasina manao délivrance ndray andro tena manao délivrance isan'andro aloha miaraka amin'ny olona be dehibe eo miaraka amin'ny olona mpanao efa mpanao délivrance de mba miorakorako anaty olona ao anao de tsy nga iny hita hoe izany misy ositra rehefa tabataba be ao fa le devoly afaka ny zavatra de anao zany rehefa nanomboka ny arakaraka tanao de mieritreritra anao hoe misy fotoana mametra tanana avery lavre de mba miteny koa anao ny amin'ny anao ala hitanao hoe mitsipatsipaka le olona hitanao hoe tena anao mety mieritreritra hoe avy aminao iny ataoko nge misy olona miteny ary misy olona mametra tanana miaraka aminao hoe haizany afantaranao hoe anao iny fa za mieritreritra fa ataokany manginy miala aminao Jesosy de iva manomboka ohatrany hoe misy de avy délivré olona de anao mieritreritra ny tena hoe efa izy ianao tonga am'izay fotoana mba maneretra tanan'olona rery fa nametra tanana nataoko daholo sy azo atao miala aminao Jesosy apetraka amin'ny tanana ka apetraka eo amin'ny fony ka miokaoka ka miteniteny ka mezan'le olona fotsiny tena nijeren'le devoly hoe demoniaque oatra oto izy maty ana fialako ny tamaina kely mihitsy satria za mieritreritra hoe tsika rehefa manao délivrance tsy le olona ny fialana tamaina tsy voatery mikapokapoka le olona misy olona tena vonona mihitsy le olona io tena daka tena vonona miala ka tsy le olona fa le devoly ao anatiny io amin'ny alana fametrahantanana na tsy rehefa ao aminao ny ositra na miteny fotsiny ary ianao halleloia de misy afo hitany devoly mivoaka eny aminao na tena nakapohako kely mihitsy satria nomeme ana ka tsy kapohana fa lody tamin'ny kenatra tsy maintsy olona hafa nanao délivrance azy maintsy nody ianao tamin'ny kenatra nody teo anatrehan'i Jehova fa ao anaty tsy nandresy mbola ivoaka me zanapitso io tena Andriamanitra de tomany teo anatrehan'i Jehova izy baka teo anatrehan'i Jehova androso fa iady amin'ny taranaky Benjamina ary Jehova miakara iady aminy andiny fa efatra amby roapolo ary zanak'Israely de nandroso tamin'ny andro faharoa iady amin'ny taranaky Benjamina andiny fa dimy amby roapolo de nivoaka avy tany Gibea Benjamita iady indray tamin'ny andro faharoa ka naharinganana indray zanak'Israely 7,000 sy ray alindany apatrapatra tamin'ny tany nahatatsabatra avokoa rehetra eo inona ny zavatra nitranga reo ny andro faharoa 18,000 ny maty isorana an'Andriamanitra aloha fa tsy hoe 18,000 ny maty voalohany de 22,000 ny ratsy faharoa zany hoe ny ratsy fa efa mba eo ihany fa maty lehilahy nahatatsabatra reo tsy hoe olona be antitra daholo ny maty teo hoe olona reny rehefa efa tady ho tapitry reny ny andro ny atao vaccine Covid fa lehilahy mahatatsabatra maty ny 22,000 maty ny 18,000 40,000 ny tonga de maty efatralina ao anatin'ny roa andro maty ry havana malala raha ianao ny amin'ny toerana kivy anao samandroso ny fahampitehana hita maso ny fatiatika tena tsapaitanany 40,000 lehilahy mpiady miaramila 40,000 isa maty ny apatrapatra nezan'ny olona tamile maty tamin'ny voalohany zany mbola niteny ianao anareo ny alefa anainy retour hoe vitanao tsara ny herinay verina zay nge hivavaka ny Andriamanitra mahery anareo ny alefa anainy retour fa ny verina mbola le olona ihany koa ny ale anareo ny alefa mbola naleo koa zany ny ale rovina voanareo ny retour izy ny olona impiry ianao io mehezan'ny devoly impiry tsika mehezan'ny fahavalo rovina ihany le retour atao tsy hita ihany andro faharoa mbola maty reny fa ny 7,000 Israely 7,000 Israely izy teo 18,000 narina 7,000 Israely potika no tamkenatra ny zanak'Israely andro faharoa indray mandeha mahatavary io sisy tsika de andeha fitsotro be indray mandeha zany fa raha indro mahatavary de alevina ny sotro be raha ny fomba fanao arivo latsy maty indray andro izy ny malagasy fa teto efatralina maty 2 andro en moyenne zany 2 alina isan'andro maty kivy anao saketraka
Inona moa ravana natonga ny tia ty zao natonga ny tia ty aloha vererantsika kely raha vaketsika lava be mihitsy tantara io fa zao manomboka any ampitsara fa 9 tantara io lava be fa tsy ovakitsika fa fitiniko aminao ny soramandry any ampitsara fa 9 de ny ratsy natao Gibea sy namaliny Israely rehetra azy zao zany natonga an'io ady io nisy tam'izany tsisy mpanjaka teo amin'ny Israely firenena tsy nisy mpanjaka ohatrany tsy nisy pia ohatrany baranany ohatrany samy nanao zetiny zay ny zava-nisy ary tam'izany andro zany tsy nisy mpanjaka teo amin'ny Israely de nisy levita anankiray ny vahiny tany atsisin'ny tany avoan'ny Efraima de nakavady tsindrano avy any Betlehemita nisy levita anankiray zany mpanompon'Andriamanitra na de nakavady tany Betlehemita nalainy tany amin'ny tanin'ny Efraima rehefa nandeha tany izy de nakanazy tao amin'ny rainy de nandeha moa ny tantara de tsy mifon'ny rainy mihitsy izy tena mifankaty be zareo de satriny le rainy tsy andeha isaky ny andeha izy de tenen'le rainy foana hoe mijanona kely moa isaky ny andeha de mijanona ndray mba misakafo kely isaky ny andeha de alora pitsy efa alina loatra tonga reny maraina de andao mba hiary sakafo petit déjeuner kely tonga reny petit déjeuner de alao mba misakafo atoandro tonga reny atoandro de reraka be ngena tratrariva ngena aloha zao de megna sonao fa miandro rapitso ela nandeha ny 4 andro 5 andro eninandro ohatr'izany foana mbola tsy tafiainga mihitsiny mandra-pa tonga fotoana mbola nikotazominy le raha fozan-dahany tao foana izy tanona moa mafinaritra ke miaraka eto andao mba hiaraka andao asina pôtadio kely ndreny hoe miara sotrosotro kely ndray de tonga reny arivany andro tsy raha hoe mbola mafany rapitso tonga reny apitso efa andeha mihitsiny mijanona misakafo maraina efa de sakafo maraina ndray ohatr'izany tsika rehefa miona halleloia iza rehefa niara niona tsika rehefa manofita le fiarahan reny tsy haiko raha ato ry Sandrine Erika ohatrany hitako teo izy teo tsy haiko na mbola ao manao plaisir kely atao raha nabavy Sandrine Erika tadidiko mihitsy avy lavitra be mihitsy izy tam'izay de niona de niasa tany an-trano mihitsy tsy de androany halleloia iny le mbola tsy mahate hody tsika mba misaraka be rehefa miona ezaky tsika amin'ny taona vaovao ira ohatra misy fandaminan'Andriamanitra mahafinaritra de iona ezaka anao fionana kely tsika anakireny misy fotoana rehefa miakatra any a Paris de misy aminareo reo miona aminahako eny mba miona kely mba mifampivavaka kely de amin'io rehefa à partir an'le 15 io alohan'ny farantaona possible misy andro anankiray ikarako any a Paris de rehefa mba te raha misy aminareo mba te iona misy aminareo zao tokantrano itsofina rano de itsodrano an'io tokantrano io misy moa ny alehako any de afaka miona kely tsika mba na de eo amin'ny Gare de l'Est fotsiny ary de mifampitsodrano kely eo mifampivavaka kely hoe azo atao zany mandritra ndray andro atokako any a Paris amin'io de mba miona kely eo tsika fotoana fony afahantsika miona satria maromaro nareo no anina de raha misy aminareo de mitenena amiko rehefa hiakatra de teneniko nareo hoe hiakatra de mba miona kely tsika de mifampivavaka kely halleloia de mandefa MP amiko raha te anao zay fa rehefa miaraka tsika de tena ay tsy ato anambavy Sandrine raha zany efa teo izy efa niteny niona de mahafinaritra de tena sarotra iona sarotra isaraka tsy nety nandeha raha mandra-patonga ny andro anakay tena nanapa-kevitra mihitsy izy hoe za tsy maintsy andeha tsy maintsy andeha za fa tena tara tsy maintsy andeha za tsy maintsy andeha za halleloia raha ohatra nareo amin'ny Ile-de-France de afaka makany fa raha vao mihoatra ny anina de nyamatsy mahavezivezy kely eo na ohatrany za mantsy rehefa mandeha miakatra de tsy mitondra fiara satria za de olona tsy ampy torimaso matetika karaha vao avy aty aminay mandeha tomobile ka tsy mandeha ny vadiko dia matahotra matory ny andalany eny fotsiny satria za de tsara fantatsika fa anisan'ny olona tsy ampy torimaso indrindra amitsika miaraka eto ngambo zahako de raha vao mipetrapetraka de aloka eny ambony train eny matory de makaina de sady miona aminareo avy eo de teneno rehefa te anina de teneno hoe aiza misy anareo na miona eo amin'ny Gare de l'Est tsika de eo tsika miona kely eo daholo tsika mahafinaritra be zany efa fantatry mihitsy aina fa hiteny an'izany iana matsampitsena anay amin'ny Gare de l'Est eny rehefa anina de mba mifampitsodrano kely eo halleloia de ajanontsika eny amin'iny ajanontsika eny amin'iny de nefa rany rehefa tena tonga ny fotoana de zay tena tsy maintsy andeha andro de nandeha am'izay io lehilahy io fa zao rehefa nandeha tena andalana tena izy de tratralina izy de raha tratralina izy de ozy izy le zatovolahy hoe andao izy tsika hiakatra eto amin'ny tany Jebosity de tsika ny atory anao escale kely zany mba mipetraka kely ao amin'ny tanàna Jebosity nefa ny Jebosity de fahavalon'ny Israely de zao ny zavatra nyteneniny alao izy tsika tsy mijanona any amin'ny tany fahavalo zany fa andao aty amin'ny tany zanak'Andriamanitra ihany raha androsy ihany ianao raha ivahiny ianao
mba mivainianany amin'ny olona ohatranao, olona matahotra an'Andriamanitra ohatranao. Any amin'ny za zao nareo zao sendrasendra ndray andro antsika mba mifampanasa ny an-trano. De ny loka aloha to de fantatrareo fa za tsy mihinana le zava-padina. Fantatrareo tsara zany. Za zany rehefa hivahiny any de any amin'ny alleluia. De teto misy andosy izy fandosy isika andro isy any de ho any Gibea. Iza moa Gibea? Gibea de vohatra anankiray ao amin'ny tany Benjamita. Zany hoe rehefa samy mifamangy any de samy zanak'Andriamanitra andao amin'ny Gibea tsika nitoetra. Zao rehavana tonga tao Gibea izy nefa diso fanantenana. Satria izy miaraka amin'ny brikiny miaraka amin'ny zatovolahy miaraka amin'ny vadiny tonga teo rehefa tonga tao Gibea de voalaza ny tenin'Andriamanitra. Ka de nivily izy andeha teo Gibea 512 amin'ny mpitsara 720. Fa zao mba andeha andry any de niakatra teo izy ka mipetraka teo amin'ny kianjan-tany fa tsy nisy olona napetrano azy andro ao an-tranony. Alleluia. Zay andro avy tany amin'ny province de andeha andray train rahaty train farany teo amin'ny Gare de l'Est tao Paris teo de zao ny olana tena zay raha mba eto akaiky ty Gare zao misy olona mpanaraka andramoka izao de eto fotsiny any kitena taminy izy mipetraka eto akaiky ny Gare de l'Est mba any atory aloha androany alina. Rehefa misy havana koa mipetraka eo Paris de teo fa ny olana de zao teto tsy nisy napetrano azy. Nefa izy netrehitra ao a Gibea Benjamita any eo. Iza moa Benjamita ohatran'ny hoe cousin antsika ihany ke zany ohatran'ny hoe cousin zany za zany zao raha taranaka Joda de Benjamita zany ohatran'ny hoe cousin ko nge zany zanak'olo prala fa tsy nisy napetrano nampalelo andiny fa 40 ary indro nisy lehilahy diso fanantenana satria tsy napozy noatra zany mihitsy ny Benjamita fa veverine zavatra olona tsara olona mahafinaritra fa saingy indrisy tsy nahafinaritra. Fa nisy lehilahy anankiray vahiny fa mipetraka teo pila ravinahitra 540 nisy lehilahy antipana olona mivavaka olona matahotra an'Andriamanitra avy niasa tany an-tsano ny ariva de io lehilahy io navy hoe fa maninona reo de maninona tsy mandroso an-trano fa maninona reo mipetraka eto amin'ny tanàna eto amin'ny kianja eto ka saingy tsisy nampandroso andao fa mpandrosoko nareo andao netantany an-trano de navysakafoany de nanasa tongotra de tena raisina tsara mihitsy zany nanasa tongotra zany de tena hoe tena nanao ohatry tompotrano petraka de niarany sakafo de andresadresaka de ohatry zany. Fa zao rehefa tamin'ny alina nisy nandondona mafy be tambaravara izy antao Benjamita ny olona tompo-tanàna tonga tao nandondona mafy any amin'ny 540 nandondona mafy de niteny hoe avoy aty le lehilahy nentinao ao le mivahiny ao aminao mba hahalalana azy. Fantarao dia zany hoe mahalala rehefa hoe de nahalala ny raha vehivavy raha lehilahy de dikan'izany de nanao firaisana ranofo de nahalala ny ana ny vadiny ary de nitoejaza izy mahalala zany hoe zao le tena Andriamanitra avoay le lehilahy niditra tato an-tranao mba hahalalana azy hanaovana firaisana ranofo zany dikan'izany rehavana malala ho vetavetaina nefa lehilahy ozy izy le lehilahy Andriamanitra tsy ralazy izy masinana raha aza manao ratsy fa tonga zany ty lehilahy ty aza manao zany zavatra fady indrindra. Hitanao eo am'le lehilahy mahalala lehilahy miray amin'ny lehilahy de tsiny zany fa ny sodomia mitovy fananana hoy ny ten'Andriamanitra zavatra fady indrindra misy ray kely io de dikany hoe fady indrindra fahadalana. Za zany androany manao anjo fa fady indrindra zany ravana ny homosexualité de fady indrindra ary lazainy ten'Andriamanitra hoe fahadalana. Raha misy olona eto mihaino an'izao fandarana zao fitiavako anao raha misy olona eto vavatotra zany ravana afaka afahana ianao tsy naretina ihany ny sitra ny vavaka fa reny fanahy ratsy reny de afaka ny vavaka. Raha misy olona eto zany mitovy fananahana miaraka de tsotra ny teniko aminao mandevasa MP amiko fa tena ho délivrer ianao fa tena ho afaka am'izany ianao ravana malala. Fa zay zavatra sika ataon'reto olo reto tena fady indrindra. Zao zavatra nataon'ny lehilahy ndeto izy ny ankizy vaviko eritreretinao am'izany ity lehilahy antipana ty mba tsy hanaovan'ny olona zany zavatra fady indrindra zany hoe lehilahy miray amin'ny lehilahy de zao zavatra nataony
adiny fahatramboroa ndreto ny zanako vavy firijiny sy nyvaditsindrandra lehilahy ozy izy a mba hoentiko mivoaka reo ka mandry aminy de ataovy zay sitraka reo fa raha hoe lehilahy samy lehilahy ny olana matsy de reto lehilahy tena tsy nanaiky de tsy maintsy niditra tam'izay mbola nalony zany riavana ny zanany vavy ny malefany teo fady indrindra riavany zany lehilahy sy lehilahy zany sy vehivavy sy vehivavy zany tena teteny aminao andro a de ina zavatra mitranga nandeha moa ny tantara de nataony zareo tao zay nataony tamin'ireo vehivavy reo a de tam'izany de efa nisy ny viole de nefa raha ny tantara io le ataony tantara de maty mihitsy io vehivavy io maty mihitsy mivady le lehilahy fa tonga teo ambaravarana ihany a fa maty zao zavatra nataony le lehilahy nalahelo mapy izy niteneny no le vehivavy mitsangana tsika odany amin'ny dimy fahavalo amby roapolo de o lety kanso tsy nisy namary vehivavy efa maty fa mbola napekariny ihany aloha tamin'ny finoana teo ambony briky de netiny nody nampahibe tantara io a de netiny nody de rehefa tonga tany an-trano maty zao zavatra nataony matsiravina be mihitsy zavatra nataony ty lehilahy ty mbola tsisy nanao tao amin'ny baiboly no tapatapahany io vehivavy io didididi tapatapahany vatany resaky ny vanim-taonana ho ny tenin'Andriamanitra de nizarainy 12 de nalefany ohatriny alefa posta zany isaky ny foko mba haninona mba entina ilazana amin'ny olona zao ny zavatra nahazo a mba tsapany olona daholo hoe zavatra mivaingana hoe nisy faharatsiny ny benjamita natao taminy zay ny natonga an'le ady tezitra daholo am'izay ny lehilahin'Israely de volazany ten'Andriamanitra voaka ny zanak'Israely rehefa nitan'izany zao ny olona nivoaka any amin'ny mpitsara toko faharoapolo a ahiny voalohany de voaka zanak'Israely rehetra ary fiangonana hatrany-danina voaka zany ny zanak'Israely rehetra any amin'ny andininy faharoa ary ny olona rehetra teo amin'ny firenena Israely niseho teo amin'ny fiangonan'ny olona ny olon'Andriamanitra de lehilahy efatretsy mandeha tongotra sady mahabatra olona efatretsy 400 000 miaramila 400 000 zany nivoaka teo mahatatsabatra tsina miaramila voaka avany 400 000 ao lehilahy 400 000 izy nitanjona de zao amaly faty a am'ty nataon'ny benjamita nyty lehilahy ty levita ity amaly faty zao ny zavatra nitranga ny avana malala andiny ny fahavalo leso nangeza be raisitsika voalohany de nitsangana mpitsara toko faharoapolo andiny fahavalo tantarain'le lehilahy teo zany ny zavatra nahazo azy fa inona nahazo anareo zao hoe zaho izy seka zahako izy seka violeny zareo zaho izy seka ataony zareo zavatra seka ataony zareo sodomi zaho izy seka vetavetainy zareo zaho izy de tsy nanaiko izy za de nivadiko ny vonoana ohatr' zao tezitra am'izay zany zao izy de lonareo tsara ty andiny fahavalo raty ny olona atao benjamina foko benjamina tam'izany andiny fahavalo de nitsangana tahaka ny olona iray ny vahoaka rehetra ka nanao hoe hitanao kambana ny olona zay ilatsika ny intercession ny intercesseur de ohatry ny olona anankiray zay rehefa amin'ny alina mivavaka latsiraiky larobizoma de zay rehetrarehetra mitondra mivavaka le olona ray zay manana olana teto zany tonga de nitsangana ny ohatry intercesseur zany tonga de nitsangana miara-mitondra mivavaka olona anankiray nitsangana tahaka ny olona anankiray vahoaka rehetra ozy izy ka ny hoe tsy isaka ny am'lay tsikitsika ary tsy isody any am'tranontsika fa ankehitriny zao ny ataontsika amin'ny Tibia araka ny filokana zay natao anaovana azy andiny fahafolo lesona be ngeza be voalohany aoka akafolo lahy isan-jato amin'ny firenena Israely tsika de zato amin'ny arivo amin'ny ray alina any aka ny apafolony zany aka 10% amin'ny olona rehetra raha misy olona folo zany eto de aka ray raha misy olona zato de aka folo raha misy olona arivo de aka zato raha misy olona ray alina de aka arivo asina an'izay apafolo am'ireo olona reo hoentina hosolotena de hitambatra de andeha hoany amin'ny foko ny benjamita anao inona enonao tsara mba hakavatso ny olona ka rehefa tonga any amin'ny Gibea amin'ny benjamina izy de arakalay zavatra fady indrindra efa nataony teo amin'ny Israely no ataony aminy saika amaly ratsy ny ratsy zany ravana malala ny tanjo ny zanak'Israely teto de zao maso solony maso aina solony aina neka ho atao an'izany fomba ratsy indrindra zany de ho ataony an'izany fomba ratsy indrindra zany zao ravana malala Andriamanitra de niteny tamintsika hoe aza mamaly ratsy ny ratsy fa valoisoa ny ratsy ianao zany zany teteny anao androany betsaka amitsika no nanaovan'olona zavatra hoe toetra tsy mendrika toetra mampalahelo na ohatr' zany ohatra notorian'le olona tany amin'ny polisy ianao de ianao raha amaly faty de hitory an'iny olona iny koa any amin'ny gendarme ohatra
na hoe sanatriza anao ohatr'izao zany zavatra mitranga zany na amisavian'olona ianao de ianao mivavaka ihany a fa mba hamalino ratsy an'iny olona iny de fa misaviana koa ny ataonao azy tsy ariavana tsy akasitrahan'Andriamanitra zany tsy akasitrahan'Andriamanitra zany be de be ny olona mieritreritra ohatr' zany hoe zay nataonao any ny ataoko anao tsy ariavana valoisony ratsy tsy hoe zay ny nataon'le olona de zay koa nataonao zay ny tsika ataon'ny zanak'Israely teto fa tsy zay ny sitrak'Andriamanitra tsy zay ny sitrak'Andriamanitra raha tsy indrindra eo amason'Andriamanitra foana zany raha tsy indrindra eo amason'Andriamanitra foana tsy hoe nanaova ny vadinao toetra ratsy ianao raha nabavy de ataonao mangitsira be koa ny loka mahalinao azy novonoiny vadinao ianao ohatra de sanatria asianao pozina ny variny mba ho faty izy tsy zany ny sitrak'Andriamanitra raha zay ny ataotsika de tsy tonga amitsika hoe za ianareo angina fa za hiady ho anareo tsy mahatonga an'Andriamanitra hiasa zany tsy mahatonga an'Andriamanitra hiasa eo amin'ny fiainantsika zany fa zay tsika ataondry zareo tsy moro zany a fanao jerentsika ingeny tenareo ina le soa zay koa zany tsara fantatsika tsy hoe misy olona amely antsy rehefa misy olona diso fijery fa nisy ony ratsy de ohatra zany hoe olona mitoraka rano maloto anao a de anateranao jus mety mbola voatoraka ny rano maloto anao tsy voatery zay tsy ratsy anefa zay fa hojerentsika rehefa vao zay zavatra zay de lasa le izy zay sika ataondry zareo hoe neka atao fahady indrindra de zay koa ny sika ho atao any mahatonga antsika rehefa manao délivrance de ohatra zao hoe misy olona na misavian'olona hoe misy olona zany a eto zao mety misy zao ohatra hoe ianao de avanao ihany na olona akaiky anao namanao no manisy ratsy anao nareo zay sy mieritreritra hoe tsisy mosavy de fitarafantareo fa misy mosavy hatra ty andafy misy mosavy aty aminay aty hoe misy afrikanina tena miteny mihitsy raha te amosavy olona ianao de makanaiza ty amiko za manana pouvoir enjana be misy zany aty aminay ka zay rehefa manao délivrance ohatra hoe misy olona hoe ianao te afantatry hoe namosaviany ity olona ity ianao ohatra de rehefa midélivre an'olo de misy fotoana ny devoly tena miteny mihitsy azaroana re zay e miala amin'anan'i Jesosy hoay zary zay alors zay izy iverina any am'le olona nanisy an'io zany hoe ifotitra ohatra zany hoe za zany misy olona reny nanisy ratsy anahy de rehefa délivrena de le ratsy iny averiko any am'le olona le nanisy ratsy anahy tsy zany raha mpanao délivrance ianao tsy zany ny fanao tsy hoe da anara miverina any tsy zay roana any amin'ny fanimy rehetra afy roana anaty ambany ramasina roana anaty fasana foana any ravana anaty fasana lalina any de vofa tsy roana any am'le olona zay sika ataony zanak'Israely tsy zay tsy zay tsy azotsika atao zany zao zavatra nitranga tena nanao araka nevo mory zareo andininy faefatra amby folo ary ny vory ny zananaky Benjamina nisy négociation natao aloha zany teo hoe zao a avoay reo olona reo le olona le namona ny vadiny ty laty any a raha avoaka eo amin'ny Israely de ho vonoiny de tapitra ny ady fa tsy nanaiky ny Benjamina ny Benjamita zay tsy amoaka ao ziska zay aloha zay ho avy de ho avy za tsy avoakanay reo olona reo ka zareo efa samy ratsy daholo andininy faefatra amby folo de vory ny zanatanaky Benjamina avy tamin'ny tanàna rehetra akany Gibea mba handeha hiady amy zanaky ny Israely ary voalamina tamin'izany andro zany ny tanànaky Benjamina avy tamin'ireo tanàndreo ka 9,4 alindala tatsabatra iza zany nivoaka am'izay zany ny Benjamita 9,4 alina 26,000 zany nivoaka avy tany 26,000 hiady amin'izy hiady amy 400,000 tadidinareo le teny teo fa 26,000 mbola miampy ihany koa hoy ten'Andriamanitra ary 9,4 alindala tatsabatra fa tsy mibonina atao Gibea tsy voalamina de 700 lahy voafantina ary teo am'izany olona rehetra zany nisy olona kavy 700 lahy no fantenany samy mahay mitoraka tamin'ny antsamitady ka tsy nisy miverina na de ohatra ny singam-bolo azy tsika mahafantatra fa ny olona gaucher
ana famezam-pahasoavana manokana amin'ny akindrany no tsika droity ny akavanina sy ny kavia olona miavaka ny olona kavia raha misy gauchette na gauchère de misaoran'andriamanitra fa manana fiavahana aminay nareo fa le olona reo zany ravana malala mivoaka avany 26 000 soldats avy amin'ny benjamita niampy andreo 700 élite ary tsy elita fotsiny fa raha am'izao fotoana zao tireur d'élite mpitana sabatra izy mpitana pilotra izy amin'ny tanana kavia fa tsy miraty mihitsy tsy miraty zany 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 raha am'izao tsika iana zao de hitanao ianao mahafantatra sniper ny sniper tireur d'élite le miafina de le mitingina tsirairay an'le rehefa misy cible reny sniper le mitifitra am'le basy misy masolavitra iny de zay liny de vo sniper reo tam'izany tireur d'élite élite teo amin'ny benjamita miampy reo 2700 zany 2600 zany miampy 700 3300 zany zareo lasy hoe ina moa zany ny 9,4 zany 26 000 plus 26 700 zany ny voaka avy tany ilayntsika zay chiffre zay rehefa aveo voaka avy tany reo ngery havana no iady am'le 400 000 zanak'Israely 26 700 fotsiny ina zavatra tiako tenenina reo halleloia zany ny zanaky anaky maverika raky zao ny gaucher de jereo fa kinga io misy zavatra mahakinga an'io mihitsy manatombo kokoa izy ary reo savant rehetrarehetra zao be de be savant ny olona manatsain'ireo reo surdoué reo gaucher ny akabetsahan'ireo manaova recherche po hitanareo zany de mitsangana zay de tonga tam'le tantara teneko anao teo nivoaka ny adiny zanak'Israely 26 700 rehavana ny 700 am'ireo tonga de sniper ny 700 am'ireo tonga de élite tsy taitra akory amin'ny benjamita tonga avany ny Israely manovokofoka tonga avany 22 000 tonga de maty eritreretinao 26 700 soldats zany namovo 22 000 nefa 400 000 fa 400 000 maninona amaly ratsinratsy tsisy ninona tsisy hevitr'Andriamanitra fa nitanjondreo raha tonga eo amin'ny benjamita de ny amaly ratsy raha neka oso aneka anao ankerin'ny lehilahy de tonga koa izy anao ankerin'ny lehilahy izay fady indrindra eo amin'Andriamanitra ianao rehavana malala ianao eti-po be io eti-po be mihitsy ianao sady vavaka ianao fa eti-po be mihitsy ianao amonona le fahavalonao amin'ny hevitrao de za te teny aminao fa tsy aresy anao verina vany na fisainanao io mihitsy ny entinao iady amin'io adinao io de ianao matoky ny tenanao amin'io de eti-po fotsiny io de zao ny ataoko tsy miverina vany mandresy ianao fa ny hevitr'Andriamanitra zay lazain'Andriamanitra na de andeha iady azy ianao mbola ilanao sitrapon'Andriamanitra tsy hoe zany nataon'olona taminao seka ho taky zany de zany koa nentinao amalifaty tsy zany halleloia erika windisika on zao gauchère koa ny izy halleloia misy sady la gauche droite halleloia teo am'izay zareo natany ahoana ny atao iza nivoaka voalohany Joda fantatritsika fa ny Joda de nanana ny fahalemeny koa mpiodina amin'Andriamanitra nasian'Andriamanitra nivoaka voalohany voaka iady am'izay fa tonga de 2,4 to de maty meme fotsiny fahavalo voaka fandroatry 7,000 18 000 maty inona ny zavatra nitranga mbola le tao anatin'ny saina foana mbola tsy niana tao anatin'ny saina le fanaovana le varifaty de mitovy am'izay nataony ny teo aloha ny anao any ny anajako anao izy ianao tsy ry havana nompitehan'olona ve ny tokantranonao nandefasan'olona SMS ve mivadinao nampiadanareo mivady toy zany hoe ho azoko ianao
dia anao compte fake koa ianao napotika anazy anao ohatrin'iny aminazy aza manao an'izany ianao aza manao an'izany ianao fa tsy sitrak'Andriamanitra ary tsy andresenao zany satria nahoana satria planinao fa tsy planin'Andriamanitra zako nefa mampahiry anao androany fa iny andalana iny Andriamanitra mampianatra atsika araka ny teniko taminao teo hoe misy fomba fiteny hoe il y a toujours un début à tout zany hoe misy foana zany rehefa misy zavatra ataonao dia misy foana natao hoe fanombohana nivoaka ny ady ny zanak'Israely resy nivoaka fandroany mbola resy tsy mahametsintsika rakivy ny zanak'Israely teto tsy mahametsintsika rakivy ny zanak'Israely indrova eravana resy misy mpanompon'Andriamanitra zay taloha dia zao ry havana tamin'izy nanomboka ny asan'Andriamanitra nataony dia zao ny zavatra nataony avy ny fady any izy avy nakahery dia nomboka ny vavaka dia nomboka nangana ny asan'Andriamanitra dia zavatra nataony andeha sady hitsapany heriny izy no tena hoe anao asan'Andriamanitra mihitsy herin'Andriamanitra ao anatiny moa zany nitsapany fa tsy heriny dia zao zavatra nitranga mandeha izy makany amin'ny tandreo reny le hôpitaly efa misy olona efa manakaikaiky ny maty any amin'ireny réanimation tena dia mipetrana amin'ireny izy dia mankataka amin'ny hôpitaly izy za mba mpanompon'Andriamanitra mba hivavaka ho an'reto olo reto ahako mba ho sitra dia izy ny olona hoe pastera olona efa manaraina ny sasany amin'ireo olona efa tena efa kaikaiky ny maty reo fa izy nanam-pinoana zao teneniny za metra tanana amin'ireo eo amin'izay izy mitety an'le marary efa tsy mahatsiaro teny reny intsony efa midelira mianarany Jesosy sitranareo aka tsy amin'ray atsiko ny rahan'i Jesosy amin'izao fotoana zao hidina aminareo amakivaky any anatin'ny any anatinareo aketo amin'ray ny afo ny fanamasina midina anatina maketsy amin'ray roako ny fanahy fahafatesana lasa izy nandeha vita ny vavaka very izy ny apitso mba hantany vaovao ozy izy le ho dokotera rehetra ahoana pastera inona ny vaovao inona ny vaovao nanao ny mararitsika efa ny amorika daholo zao ry zareo efa ny amorika daholo efa maty daholo le nametrahanao tanana maly pastera zany ve ozy izy da inona zao ny ataonao pastera me salle de réanimation vaovao hafa ozy izy le misy an'le mitady ho faty reny raha efatra no maly dia tavo anaky 7 aho izy halleloia fa raha maty reo 7 reo mbola hitady 10 raha maty ny 10 mbola hitady 20 metraha tanana halleloia fa ho avy ny fotoana tsy maintsy isy sitrany eo halleloia ravana nivoaka ny ray andro ianao resy misy amintsika fa nivoaka fandroan'ny andro mihitsy ny adinao mitovy any fa nivoaka voalohany ianao resy nefa ianao miaraka amin'Andriamanitra nefa ianao fantatry ny fahavalinao fa mivavaka nivoaka fandroany ianao efa somary mba niena ny maty fa maty any niena ny fafahambaraka fa afabaraka ihany afabaraka pastera tonga tany amin'ny réanimation nisy nanany any mihitsy sao dia ho any amin'ny morgue nangana maty ozy pastera mbola tsy zay aloha fa izy indray misy olona efa mitady ho faty vaovao ametrahaka tanana halleloia ianao ravana malala zao nitadidio Andriamanitra tsy mamelanao ho resy mandrakizay zany ao anatin'io adinao io Andriamanitra mampianatra fa ao anatin'ny ianao ampianarina io raha manaiko ampianarina ianao tsy possible ianao hivoaka resy zany fao tonga ny andro fahatelo maty zany 40 000 valalanina valaketraka ny zanak'Israely nitomany niakatra ny zanak'Israely ka adiny fa 9 tsika zao dia niakatra ny zanak'Israely rehetra sy ny olona rehetra ka nakany Betela dia nitomany sy niperaka teo anatrehany Jehova ary ny fady anina tamin'izany andro any mandra-parivan'ny andro
nisetsika nataony am'izay nanomboka teto teo izy a nody fotsiny tomany fotsiny misy fotoana tsy ampy mitomany fotsiny ry havana misy fotoana rehefa hitanao androany ianao nivavaka mitomany rapitso ianao nivavaka mitomany tsy niova any androany ianao mitaraina fotsiny tsisy niova rapitso ianao mitaraina ohatran'iny any tsisy niova raha vakapitso ianao mitaraina ohatran'iny any tsisy niova de mety izy ianao reraky ny fivavahana fa teto ry havana atao amin'ny andro fahatelo ary io zavatra io matetika mitranga eo amin'ny andro fahatelo io misy zavatra mitranga foana eo amin'ny andro fahatelo io maty Jesosy ny andro voalohany memeny olona nitsinjaka ny olona nanao arozazy ny olona fa maty Jesosy ny andro faharoa nanomboka ny andriandro ny mpianatra ny hainoeny koa ny fahavalo ny anonona teo amin'ny fasana mbola tsy manomboka amin'ny tempo ny fony nefa hitsangana amin'ny andro fahatelo ry havana malala fa amin'ny andro fahatelo tsy maintsy isy zavatra hitranga rehefa Andriamanitra miteny hoe de hitsangana amin'ny andro fahatelo tonga teo amin'ny andro fahatelo tsy ny olona tamin'ny fotoamanina fotsiny ary teny aminao androany misy olana tsy mety miova eo amin'ny fiainanao misy ady tsy mety tapy tsy ampitsony ny fotoamanina tsy ampitsony ny fitarainana tsy ampitsony ny fangataham-bavaka ry havana malala tsy ampitsony ny fatokavana Andriamanitra de mitaraina fotsiny de mitomany resy ae leo ae resinay ae tsy ampy zany tamin'ny andro fahatelo niakatra teo Betela am'izay ny olona de nitomany de mipetraka teo anatin'Andriamanitra ray andro tontolo ny fahadianana halleloia nanomboka nisetsika hafa natao am'izay ianao ianao tsy mety miova io ady tsy mety resinao ianao tsy roa andro tsy telo andro fa efa ray volana roa taona telo taona tadidinao le ranapavonjovavolombelona teto tao amin'ny Gilgala efapolo adiko tao amin'ny 70 taona izy nirodana tao anatin'ny Gilgala iny raha tsy mino an'izany ianao jereo ny fandaratsika tamin'ny alim-bavaka natao tamin'ny Gilgala de hitanao hoe marina zany sady iso ady tao ino ny nakasika an'andrindra ady tao anatin'ny 70 taona nirodana tao anatin'ny 7 andro satria nanino iny vehivavy iny tsy nataony talotsony vehivavy mivavaka nge iny netsika miteny za mivavaka za efa mivavaka foana eny le havanao malala mety indroa ianao zay nivavaka indre mandeha mety tsy fantatro fa ty fahatelo ty mba andramo ndraika izaho andramoka izaho so de mba entony fahatelo atafavoanao amin'io adinao io so de mba entony fahatelo ny andro fahatelo ivoanao andeha iady ary raha mivoaka mandeha miady ianao miainga veto am'izao fandara zao tsy fokorano amin'ny anaran'i Jesosy ianao fa tsy iverina ho resy ianao satria zao eto amin'ty fandarany ty ry havana mialohan'ny andehananao iady tsy ny mitomany ny vahaolana tsy ny mitomany andry mitaraina ihany tsika hoe Andriamanitra fonjeo amin'ny adiko hoe ary Andriamanitra natao hitarainana fa eto amin'ny fandaratsika eto tsy raha masy fitarainana ihany ny vahaolana fa misy etsika mila ataonao eto halleloia ny etsika mila ataonao de teo amin'ny alohan'ny andehanany amin'ny andro fahatelo iady de mipetraka teo anaty ajoba ka mifadianana mety mbola tsy hitanao zao zany eny fa eto zao tsika misy maromaro no mifadianana androany nareo tsy malala fa tamin'ny herinandro lasa iny nisy olona teto mifadianana efa 7 andro zareo anay Koety sady manao miasa vatana no mifadianana nisy navita 7 andro eto zao ndra misy mifadianana eto androany halleloia tsy ampy ny fitarainana tsy ampy ry havana vonjeo mafy mahazo anao tsy ampy zany fa mila mitoetra eo anatrehan'Andriamanitra amin'ny tontolo andro inona moa ny tena zany faharetana mipetraka amin'ny ny problème de zao misy fotoana tsika mitaraina amin'Andriamanitra ihany fa tsy mahavita mijanona eo na ray andro azy zany mijanona eo anoloan'Andriamanitra zany ry havana de mijanona eo amin'ny fanatrehan'Andriamanitra zany hoe zao tsy hoe mivavaka fotsiny ianao de eo fa ny momba anao rehetra eo anatrehan'Andriamanitra na anaty tomobily ianao anatrehan'Andriamanitra any am-piasana ianao anatrehan'Andriamanitra eny amin'ny havana matsakaiza ianao anatrehan'Andriamanitra eny amin'ny asa mandrarà eny atsena eo anatrehan'Andriamanitra ina moa tena zany ny fitondrantenanao ny fahamasinanao ny tahotra ao an'Andriamanitra ataovy manaraka anao na aiza le anao na any amin'ny vakansy ianao na eto an-tanàna na any an-dafy ianao na any an-tanàna na aiza misy anao na aiza misy anao
retolo reto ravana tsy tonga de nandeha nivoaka zany tsony izy ozy misy zavatra mila jerena toralahy 40 000 zay maty aloha mandiny tenitsika inona ny tokony atao de nipetraka teo anaty Jehova sy ny fahadianina tam'izany andro zany parivany andro ary nanatitra fanatitrodorana sy fanatym-pihavanana teo anatrehany Jehova izy mety ny fanatitrodorana teo ny fony tena tsetsatsesa teo mihitsy ny fony ravana nivavaka andranomaso tsy ampiretany zany tsy le vavaka misaotra anao Andriamanitra fa tena nivavaka tena nirehatra samy naka koainy zanak'Israely teto samy naka ny fandoliany de samy nirehatra nanao fanolora-tena tam'izany Andriamanitra indro atolotra anao ny fiainako e za Andriamanitra ny androko sisa rehetra atolotra anao za Jehova Andriamanitra tsy ary eo anilanao za Jehova Andriamanitra tena fanatitrodorana sy fanatym-pihavana za Andriamanitra na de tsy mendrika za Andriamanitra mamelany eloko ianao fa za Andriamanitra tena tianao tonga eto andro any Andriamanitra tonga eto andro any iteny fa tiako ianao araky le hirindry avana malala fanatym-pihavana za Andriamanitra zay sitrako ny fonao Andriamanitra nataoko hatram'izay ialako fanatym-pihavana keravana zany fibebana keravana zany fanatym-pihavana zany fanaty ataonao atonganao iavana amin'Andriamanitra fa ny elokareo ny hevitra mampisaraka aminareo ny tenin'Andriamanitra raha te iavana amin'Andriamanitra ianao poteo ny fahotana poteo misy amitsika te hiala te ho tafaray amin'Andriamanitra nefa fantatsika zao na de tao fandarana eto ary mipetrenenanao fa zay tsy manam-pahamasinina aloha tsy ahitan'Andriamanitra zay mba tonga na miteny anao indroa ianao zay resy fa tonga eto ianao androany tsy kisenasena ny atongavana eto ry havana za tena irehareako fa eto fandresena eto maninona mahatonga fandresena misy eto misy fijona vavolombelona mahafinaritra misy herin'Andriamanitra tsy ho teneko le izy ao manjary mahatonga anazy tsy teny an'izy mety ozy nareo manao cinéma be zany fa za miraba le anabavy nandefa message tamiko tanaty commencement teo fa velona ny finoana iranabavy fa misy herin'Andriamanitra eto raha atao be loatra mantsy ty fijona vavolombelona ty izy ny olona hoe makakilina sy manao cinéma fa tsy manao cinéma tsika fa velona ny Andriamanitra tompony eto ravana malala inona mahatonga an'izany misy zavatra atao teto fadianina fanatitsahodorana fanatym-pihavanana zay rehetra tsy mampiavana amin'Andriamanitra arina takadakana any mihitsy zay tsy mampiavana amin'Andriamanitra ravana ny eloka mampitsaraka amin'Andriamanitra roay halleloia zao ravana malala rehefa vita zay de nantany andiny fa fitoambola de nantany an Jehova ny zanak'Israely enoy tsara ty ao anaty parenthèse misy an'ity fa tao ny fiarany faneken'Andriamanitra tam'izany andro izany ary Finiasa zanaky Eleazara zanaky Arona nijanona teo anoloany tam'izany andro zany misy zava-dehibe zay lazain'ny foniteny zay ravana malala ole foniteny fa tao ny fiarany faneken'Andriamanitra tam'izany andro zany ary Finiasa zanaky Eleazara zanaky Arona nijanona teo anoloany tam'izany andro zany inona ny tiana tenenina tam'ireo anankiroa andeha hiady reo tsy teo ny fiarany fanekena tsy nisy fanatrehan'Andriamanitra fisainany zanak'Israely fotsiny andeha ravana entin'ny fatezerana de ny amaly faty araka an'izay nataon'ny olona tsy teo Andriamanitra tsy tanatrika teo Andriamanitra tsy nitena zany amalino ratsy zany nataonao am'le olona ny fiarany fanekena de endriky ny fanatrehan'Andriamanitra ary fanampin'izany teo i Finiasa tamin'ny voalohany Finiasa tsy teo ny mpisorona tsy nanaraka ny zanak'Israely teo tam'ireo ady anankiroa zany hoe sady tsy nisy ny taridalana no tsy nisy nanosika abaty arina no tsy nisy fanatrehan'Andriamanitra fa tamin'ity andro niavaka teo ny fiarany fanekena ianao raha iainga andeha hiady aza mbola maika hivoaka aloha ianao ataovy sura aloha fa eo amin'ny fiainanao fanatrehan'Andriamanitra everinao fa hoe zay moa ry avana everinao fa de hoe tsy sotoriana afa-tsy zany fahamasinana zany mitory an'izany foana zay satria zany nahitana isoa niditra tamin'ny fahamasina tamin'ny fanamasina tena napiditra ny fiarany fanekena teo amin'ny fiainanay de natonga nay nandresy tamin'ny ady resy aloha
fa rehefa nanova ny fomba fiady de nandresy teo am'izay finiasa mpisorona ary voantenentsika voantonitsika vo tamin'ny fakomary fa finiasa ny avaka tamin'ny mpisorona satria finiasa de sarotiny tamin'ny didin'Andriamanitra ary saro-piaro tamin'Andriamanitra zay mikitikitika an'Andriamanitra de mikitikitika anazy ary fitaditsika le mpisorona anankiray nakavady hafa Midianita nefa Andriamanitra ny teny aza makavady na Moabita na Midianita nizanizy afa-tsy nety any fa mivonony finiasa satria naninona satria mitondra fandrianana amin'ny zanak'Israely teto de zao finiasa mpisorona no teo amin'ny fiaran'ny fanekena ary kana hoe mbola de nanontany am'izay izy teto zany mpisorona am'izay no nanontany mbola ivoaka indray va iady amin'ny tanàna Benjamina lalako sahitsahatra tanao tena manontany inona mety Andriamanitra andeza sa hijanona halleloja fomba ny Davidy io fomba ny Davidy akoa io rehefa iady manontany aloha aiza ny foda masina miana amin'Andriamanitra aloha maka ny hevitr'Andriamanitra mametraka an'Andriamanitra eo anoloana mametraka an' Jesosy tso kapiteny tsambokely andeve zaho izy sahitsahatra zany ny olona feno fanatrehan'Andriamanitra ao ihany mety fatezera fa napetraka ny fatezera maha olombelona fa zao Andriamanitra inona ny hevitra ao Andriamanitra inona Andriamanitra no hevitra ao zao ten'Andriamanitra mikara farapitso de atolotra eo tananao izy halleloja sofa nisy ty andro fahatelo ty fa raha nijanona teo amin'ny andro faharoa resy mandrak'izay zanak'Israely halleloja sotra anabaviamo vakianareo ny teniny anabaviamo fa fanamasiana tena mety everinareo fa hoe tena inona loatra mahatonga any mitory an'izany foana fa fanamasiana tena ry havana de ahafahan'Andriamanitra midina eo amin'ny fiainanao ny fanamasiana tena zany de voakasiky zany daholo resadresaka fahamasiana na ny anatiny na ny velany na ny anatra any amin'ny zavatra hoaninao hatrany amin'ny zavatra tafianao hatrany amin'ny tontolo iainanao de zany fahamasiana zao ravana malana fiainatsika ty de zao azy teny aminao fa ny fiainatsika ty ambavahoana ny fiainatsika ty misy fotoana zavatra kely fotsiny de mahatonga atsika olona lehibe na resy mandrak'izay ohatra teto ny anaran'ny zanak'Israely tao arinan'ny roa andro io de fa hoe resy lava resy lava raha vakitsika kely avana ny tenin'Andriamanitra orino rehefa tonga ny zanak'Israely de natoky tena ny Benjamita ny fomba fiadiny teo ihany ny fiadiny ny olona niady teo ihany niady teo de fatany zao fomba famononandreo zao fotsiny io de maty reo 4 000 ndray no faty androandro fa 22 000 tamin'ny vola 18 000 amin'ny 15 000 maty reo tsy natahotra izy tsy niova ny fietsiny raha tsy niezaky reto tanao le pastera teo le tetariko anao teo le pastera teo zao raha ohatsy zay pastera zay maty le olona nametrahany tanana ta voalohany de le anaran'iny raha pastera maty ohatra raha pastera tsy mahomby ohatra pastera tsy sositra pastera tsy manasitrana zay ny anaran'iny na manangana figona de izy ny olona andeha hivavaka zay voanendry pastera tsy manasitrana misy anarana satria zay nafantaran'olona azy na tonga azy ny teny hoe aiza ndray mbola misy ametrahana tsy aleto halleloja ozy Jakoba tsy aleto tsy avelako raha tsy tahinao zany hoe tamin'ny voalohany mbola tsy nitahina fa mandra-paray ny andro no tahiny satria tsy nanaiky hatramin'ny farany raha io pastera io ravana no ny abandonné teo amin'ny fiainany hoe za tsy anao tsony maty fely reo nalatsy ny afa tena azafady are tsy anao tsony any tsy ametra tanàna tsony fa azafady diso tsy azoko nge ty tanako ty izy antsany le olona le ao amin'ny hôpitaly zany tsy azoko nge mba tenena izy metrametra tananao zao manala baraka zao ny nataony maty ny efatra ame valondray ametrahako tanana fa raha maty ny valo omea folondray ametrahako tanana raha io pastera io no nijanona tamin'ny andro voalohany io pastera
tsy manasitrana ianareo nisy rahalahy misy fanamako mandraky tiany androandry tsy mitondra tomobily fa ho antitra tsy samy mitondra tomobile io tomobile vidy tomobile izy ray andro de nampianarina mitondra tomobile de fa mba rehefa miaraka aminay izy mety fa andray andro zay amoaka tomobile izy rery en parking de amoaka tomobile de somary miakatra kely le somary pente kely zay le miakatra amoaka izy en parking de nivoaka de efa voaka amin'ny niainga ohatry zao le tomobile de calé de efa calé le tomobile klaxon nataony am'izay ny olona izy mamelona koropaka tsy hitantsy zay to de nangofotra to de mipanika to navelany teo le tomobile lasa izy nandeha nody voaka avany ralany namoaka le tomobile efa avy embouteillage be satria tena nivoraka tanteraka izy mandraky tiany androany tsy taorina zay tsy sandy tondra tomobile intsony permis complet fa tsy sandy tondra tomobile intsony noho n'inona noho ny klaxon maro be indray mandeha calé indray mandeha klaxon maromaro indray mandeha tonga de zay nataony tsy mitondra tomobile mandraky tiany androany io pasitera io le avana malala raha miodina kely fotsiny ny sainy hoe za tsy andeha hoe tonga ny tahotra tonga ny fanahina nisy tsy fatkina n'androany za tsy metra tanina tsony mandrak'izay de mety pasitera pitorotoro teny io fotsiny io hitanao teraka jesosy tany tanin'omby de maherezy daoly a tsy maintsy mandretsy anao amelona ndao metra tanina pasitera tsika hatram'za avy jesosy zay a satria maniny matahotra tsy afaka metra tanina tsony satria efa tsy nahavita io re namako io tokony ho mety mpitondra fiarako de tena enjana be io fa no le klaxon tsy resiny ny zanaky Israely teto lavana ny andro voalohany aloha kivy ny andro faharoa koa mbola kivy soiandry tonga am'izay Fineasa niaraka tamin'ny fiara fanekena niaraka tamin'ny fanatrehan'Andriamanitra de teta mifadianina am'izay nareo androany za leva nitantaraiky zavatra nareo tareo za io tokony ho pira tena groupe tena zay taloha misy cousin-ko zay de zay taloha maditra de tia mihirahira misotrisotry tonga de mihirahira ambony tamboho de misy namanay mahay mitendry gitara teo ambondrina teo zany mahafantatra anay de mihira le tambosy ny sisy reny de mihira tsy fantatra tsona tsara feona raha tsy hoe fa mihira manako ako de ndray andro ohatrinay zay zany mba te hiseho am'izay hoe mba hiakatra le cousin-ko moa zany tena tao am-pony mihitsy ka ny cousin-ko rehetra mahay mitendry zava-maneno doa misy cousin-ko zay mahay mamorikira be mihitsy mety mijery eto izy de tam'zany nalaza ny hoe mba manao arda zany ianao misy andreny tarika taloha reny de mba vazaha reny de mba maka tahaka fa teneko anao za efa saika olona fatadazy zay de mitendry gitara eo ambondrina eo de mihirahira eo de mamimamy de ndray andro nisy hitanao le podium reny podium de tam'ireny zany de misy fanetanana atao amin'ny RNM manareo zay tarika mbola de tsisy feony izy zany tsisy feo zany misy feo ka misy feo fa ny anao tsisy feo de nisy podium de nareo zay tarika mbo misonitra de tongava misoratra anarana mandray anjara amin'ny podium taitra am'izay zay hoe zay zany efa mba mana-talenta tokony mba efa mba de ndao atsika morona tarika mba tsy le eto ambondrina eto fotsiny tsisa no zay reka mba tarika ambondrina zany ke mba nisy hafa atao lasa am'izay ny tarika nefa riavana misy mahay mitendry gitara eo aminay de le cousin-ko mahay mira de misy anankiray zay troisième voix le manao feo kely manao feo kely reny de za kely mba le miaraka am'izay de mikapokapoka tongotra za tsy mahay mitendry za koa tsy mahay mira fa ny ataoko le mikapokapoka tongotra mboto mitazotazona sofina misy olona manao an'ireny foana angamba maneny am'tany sady tsy mahay mitendry izy tsy de mahay mira de izy mody mikapokapo manaraka pon fotsiny ohatrany ka za tsy mahay fa ny tarika rehefa isoratra to de soratra rano le cousin-ko de tonga nareo amin'ny zao ka de ande hoe ande hireny amin'ny podium seo vahoaka am'izay hatram'izay nao ambondrina eo anaty tamboho ao madilo ny ray tanàna fa isany anao isola ka zay na zany nanana groupe foana isaky misy groupe na rapy de efa mamorona groupe iny akady fotsy rehetra fenonay tam'izany salasity groupe ny groupe tam'izany satria salasalany kely mahi kely zay doa de salasity groupe ny zany nanorona groupe tamin'ny andronay tam'izany tena dao zany hira de faly be mihitsy way tena hiakatreny ambony saina zany tena hoe tena fifaliana fanomanana zany
fa tena teneniko anao fa ny olana tsy ampy zay le cousin kopira lead vocal de misy le troisième voix de misy le ray le mitendry gitara be de misy mitendry clavier de tsy ampy olona anankiray mitendry gitara basso beso todika ty amiko ny olona zaho tsy mahay azany hainao io sisy ny olona fa ndao ampianariny ianao ndao arahoara mba sio vahoaka foronina amizay anaran'le tarika inona ny atao tarika samy namorona ny anaran'ny tarika ty samy natao atao hoe an'izao atao hoe kitana mainty de miady hevitra ala zay ny olona fa zafy kely ny kitana telo tsika fa alova de tady saritra tady hitany le tarika ary mbola tsisy ange fa soratra anarana aloha te alaza eo zany ny fotoana anankiray atonga le olona tena malaza de efa manomboka mijerijery tam'izany new kids on the block reny raha efa niaraka taminay zay mahafantatra an'izany new kids on the block enda zay zareo Jordan tsy haiko zay nahay an'izany de efa manomboka mijerijery de mahita an'zareo miakatra zay de misy vavy be Jordan de eo zany ianao tena efa resany ao tsy hainao iakatra way eo am-podium tsika tena samy tena efa tena tsindrindaona tena ampianarina an'le mitendry raha eto rina razy tadidiko koa izy am'izay tantara zay satria izy misy tona mitendry gitara mitendry gitara ba ka za tsy mahay an'io mihitsy tsy haiko fa de nampianarina anazy zany hoe ty nira ataotsika de zao no atao de nampianarina tsy de maketo ny tanana maketo 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 de ny anarana tsy anjeratra averina foana na zarena de ametrahana gitara mihitsy de mametritra izy tsy saiko zany hoe dosa resa mi fa hoe eto fotsiny tanana de maketo de manaraka an'le hira fa tsy ampy ny olona fotoana raiky hoe mety mahampalaza ny tena zany rado salasta ndao ary tonga am'izay fotoana zay natao ty pataloha namboatra litany hoe le groupe reny hoe groupe art de ohatry litany hoe mavesatra reny zany asina le hoditra maintimainty de asina le ohatry ny vodina le fipetahana sakosy le mangirangirana reny fenonany reny tao manja maso voninay tan'izany lava sy namenaka be mihitsy de ny kiraro le hitany hoe le ohatry ny rangersa fa le atao miva le taditady mihitsy maika andeha eny amin'ny 13 mai eny amin'ny podium anao azy ny tarika tam'izany zany le tarika any mba tapaka ny anarany zavona tarika zavona le cousin zany namora indrisy moa efa nodimany izy tamin'ny heritaona tsisy nalala anenky tany ampianarana zany hoe tarika zavona zany satria zay zany de isaky de tarika zavona de za zany io basiste ny tarika zavona ny anarana nge zany rehefa le cousin efa mafana fo am'le tsy resaka tarika zany foana hatram'izay za ary mbola tsy de hoe tam'izany fa izy zany tena hoe tena io ny fotoana anankiray tena isehoana vahoaka tonga teo am'izay zay de miaraka teo raha tadidinareo tamin'ny andronay raha nisy narehan zany hoe tarika martogasy tsy haiko mbola misy izy am'izao mpanao mira am'zay martogasy reny ke niaraka taminay satria reny ny ila teo alohanay de atao am'izao fo marto de ozy le mpaneta sao de tarika martogasy miaraka atao ny olona de nao amin'io zany ny aliny efa mbavetretra tena miditra zany tarika zavona de misy miraka raty le atsiponao kely ny satroka de tonga de mitomany ny vehivavy mahita hoe tarika raty io zany io miaraka de fianarana hatramin'le fametrahana le gitara hitany hoe atao eto ny tanana de ohatry raha atao nina razy fa tsy ato izy mety maino tety ary ohatry ny asina efa jerenao daholo mijery clipin'olona mihitsy anao hoe ahoana fihetsiky ny basiste de mbola mahany misotro rano kely mbola tsy manomboka lina de efa mijerijery ny olona de mira koraka tarika zany hoe zay ihany rehetra tonga ny andro anaovana le podium andro après midi manomboka lina zay sotrona daholo natoka ny foanana zava-mahadomelona ohatry tsy nety mamo ohatry tsy nety mamo satria matahotra am'izay ahoana moa zany izy eo vahoaka zany sotrona natoka bota kely ka nasina dovay teo amin'ny zirabe arively no foana rehefa mazava-mahadomelona fa ohatrany tsy de nanino ohatry tsy nety afaka tenatra anao tonga am'izay mandeha le martogasy eo alohanay zaho am'izay de hiakatra ny tarika zany zany amin'io eto am'le fanaovana an'izy efa matipaika tsy azo engerena mihitsy tam'izany satria zany teny tamin'ireo manko hoe rehefa nomboka lira tsy seiko hoe do la si sa inona la mineur tsisy ninona fantatro zany fa ny zavatra fantatra domy kely
de efa fanarahana mihitsy misy manome topika reny bom de manomboka eo am'zay bom de jitsany le hira ka io zany raha misy diso topy de niany efa mandeha iny efa vita ty nde ka nasanatria ary tapaka misy zavatra tsy mety eo a niay efa lazy ty de efa basy mandrapatonga amin'ny farany dom de zany ke zay za tsy mahay mitendry gitara fa rehefa tena tonga teo efa nianarako izy hatramin'ny alina fa rehefa tonga teo nahita le olona be dehibe de zavatra nampalahelo le tarika martogasy memeza misy meme be tsaraky le nampozy da zany le izy miakatra tarika martogasy de misy olona me fa tena loza ozy ianao ny havana mala vita re le martogasy nanentana zay zao de iakatra nitarika zafla tonga io de tapatsonay ho ary havana mala zafla tarika zafla manjavona ao ianao tena tonga de nitsana daholo le nofinofina hatramin'izay olo mpitendry gitara fatadaza tonga de nitsana daholo le zava-mahadomely nilatsaka tamy tonga ianao de enatr'olona meza na le anarana fotsiny zany de fa mezan'ny olona teo zay vo samy nametsina le kozaigny fa manina raha natao le kitana mainty mba zavatra mampatataotra nen'olona martogasy tonga de i martogasy zavona nefa le izy tarika arda zany ao de iakatra tarika zavona tonga de memely zavona hitany olona mime de nilatsaka hoany ny aminy efa manja maso efa tongatra ty folo amin'io tonga de efa nateradera mihitsy le ohatrany le zavatra fanaovan'ny ardo zay ny kiraro amin'io efa somary vavahana de efa madidika mitakitaka sidiko mezan'ny olona nomokany le tarika de efa nimezan'ny olona miakatra koa le cousin niakatra voalohany andeharaka izy mantsy misy ohatrany mandeha tohatra aloha miakatra eo le podium de kirarone efa vahana daholo efa mba le atao le mirozarozy reny vo tafotoana kely koa le cousin ko azy naka volony lava de izy mantsy volony lava be de izy tafotoana de nanao hitan'ny olona rehetra nanao ohatry zao volony ohatry ny sarina to de fantatra hoe tafotoa vo meny olona tapatsinay hoa za kosa ianao vo nahita an'izay to de mody nitodika tany arina andao ozy izy ny olona andao iakatra am'zay tonga ohatra mody tsisy nina fa tsy mahare ninina za tsy zaza raha andao am'izay tsy za tsy iakatra eto ny anarana ary de efa mampimeny olona ko inona reva na ny basy andeha bomitiana mandraky tiany androany maty any le cousin koa tsy tarika anala azy zay za moa de vety fantatreo fa tsy mitery gitara zany hoe mandrapitiany androany ny antony de tsotra le meme andreo le fiomanana ataonao hatramin'izay zany a meme an'olona indray mandeha tonga ianao de batu moral tarika zany mameny olona wa de za hitanao hoe zeny tsy mahay mitendry gitara tsy mahay mihira martogasy tafita zay ty tarika zavona tsy hitatsoa nanjavona ina zavatra tiako tenenina iny mba natao ampitsikitsikatsika fotsiny iny fa ny zavatra tena tiako atongavana aminao de zao ianao aza kivy misy ady lalovanao talohan'izao tsy afaka ao ny voalohany tsy afaka ao ny faharoa fa aza dino fa olona mpivavaka ianao aza dino ny andriamanitrao ny andriamanitsika revana tsy manana toetra manala baraka mandrakizay zany tamy voalohany afa-baraka satria nandeha amin'ny fisainany sy niaraka tamin'andriamanitra aza dino fa tonga ny fahatelo ny andro fahatelo izy ianao miomana tsara petraka tsara am'izay teo tsy hoe ntomany indray mandeha andriamanitra de resy hoe zay de rapisy mivoaka fa mipetraka tsara mihitsy aloha le tomboka tamy ranomaso resak'io nitomany teo anaty an'andriamanitra fa tsy ranomaso parivany andro fa niainga am'izay ny fandraisana andraikitra alleloia tonga am'izay ny fandraisana andraikitra nanao fanaty nanao ny tena man'andriamanitra alleloia nanao fanaty mpanomerana tam'izay rehetra tsy nety natao talohan'izay nanao fanaty sa fanaty trodorona sy fanaty mpiavana tsy nijanona tamy ranomaso fitarainana tsony revana fa niaraka amina etsika ary niaraka tamin'ny fanatrian'andriamanitra niainga avany am'izay zao zavatra nitranga nasin'ny Israely otrika manodidina ny Gibea teo zany nanomboka nisy taktika nisy fomba fiady vaovao tsy ohatran'leo maro tsy ohatran'le taloha za zany teteny aminao ny fomba fiadinao miainga veto sahirana ny fahavalinao sahirana ozy ny fahavalinao mbola reo ihany
Atram'izay anao efa nikaika aleloha, atram'izay anao efa miteny fa za mpivavaka, atram'izay anao efa hitan'ny olona milantsa baiboly, fa ny eto ianao raha manomboka eto ny fiainanao tsy zany ntsony ianao fa ny ampy fahankatoava, ny ampy fanamasina tena, ny ampy fandraisana andraikitra, ny ampy fanatrehan'Andriamanitra. Halleloia. Ainga am'izay teo fotsiny aloha de fa tonga de niova ny tolotsaina. Ny olona miara-mandeha amin'Andriamanitra de manana tolotsaina tsy ohatrany teo aloha. Halleloia. Io adinao io nivoanao amin'io amin'ny alalana tolotsaina tsy takatry ny saina, tsy avy aminao. Ny avy aminao efa nalatsaka ao tao anaty fivadikanina, efa nalatsaka ao tao anatin'ny fanaovanao vavaka teo anaty Andriamanitra, efa nalatsaka ao tao reny. Fa manomboka eto efa tsy avy aminao tsony ny entinao miainga eo, fa avy amin'Andriamanitra. Tsy tananao tsony fa tanan'Andriamanitra, tsy hevitra tsony fa hevitr'Andriamanitra. Halleloia. Miainga avy eo am'izay. So zany nasindrareo otrika, nasindrareo olona niafina manodidina ny tanàna ny Gibea. De zao ny zavatra nitranga. De mody miainga avy any am'izay zareo. Ary tamin'ny andro fahatelo iady amin'ny tanàna Benjamina de nilahatra tandrifiny Gibea tahaka ny teo aloha. Tahaka ny teo aloha. Le tahaka ny teo aloha iny le tahaka ny teo aloha fahitany Benjamita azy. Mifiainga ohatra mbola teo ihany, mifiainganao teo ihany. Attention. Efa misy hevitr'Andriamanitra ao. Nasiana otrika, nasiana olona efa niafina manodidina ny tanàna. Anefa raiky amin'ny tempoly de mivoaka ny tanàna Benjamina niady tamin'ny olona ka voatarika niala tamin'ny tanàna. Ary noho nanomboka nameny sy nahafaty ny olona tahaka ny teo aloha de tokony ho 30 tamin'ny Israely tany amin'ny sampanandalana miakatra amin'ny Betela mankany amin'ny anankiray kosa ho an'ny Gibea tany tsara. Tetra mbola nisy maty any. 30. Kaka 30 sisany maty. Mbola nisy maty any loha. Ka zay le izy ka matao hitany zareo aloha mbola reo ihany efa manomboka kaka zareo. Fa hoana no ohatrany 30 fotsiny any. Normal ve zany? 30 fotsiny no matsika teo. De lasa ihany nandeha. Andefa roa amin'ny tempoly ary hoy taranaki Benjamina. Resy eo anoloantsika tahaka ny teo aloha ihany izy ka. Natoky tena ny fahavalo. Sy io ve tsy efa milanja baiboly foana io hatram'izay. Tsy makay zany io. Tsy fantany. Efa nanomboka ny aino ianao. Ilay fandarana andramboka izao. Ilay miampijoro ny fahamasina. Le manoranao ny fahamarinana. Ilay tsy menatra miteny aminao. Hitafinao ny fedinan'Andriamanitra rehetra. Ilay vao nampianatra anao omaly isotro amin'ilay kapoaka. Isotroan'i Jesosy. Le natonga an'i Jesosy nandresina de nifampatesana azy. Atao fantatry ny olona raza menatra ianao ravana. Misy aminareo menatra. Na manaraka ny fandarana hitan'ny olona eto ary. Misy aminareo avy nitsoro vavolombelona ohatra. De mety sosirena fianakaviana sy ny sisa hoe fa manenina koa nareo. Fa zao misy aminareo koa nefa tsy menatra. Zary apana de zao ireareako ny Andriamanitra toriko aminao isan'andro eto. Mamy hoe verinao fahamoramora aminay ny atenitezeranareo rehefa mba mitory fahamasinana zay. Mamy hoe verinao ravana fa moramora mahita anareo tezitra aminay rehefa toriana hoe aza manao an'izao tsony nareo ranabavy, aza manao an'izao, zao tsy fihinana zao sy ny sisa. De ino nareo tsita? De menareo tsiny zay. De izy nareo tsy avadinareo mbola manaraka eto hoe lany fotoana eo ianao, tsy ravana. Fotoana koa mba ireareanay amin'ny Andriamanitray. Ilay Andriamanitra mitaky fahamasinana. Ilay Andriamanitra manana mitoetra anatin'ny fiaran'ny fanekena. Ilay tamin'ny andro ny Finiasa. Finiasa zay sarotiny amin'ny didin'Andriamanitra. Ary zay de sarotiny amin'izany zay eto ravana malala. Eto mavaka raha fotra zao. Eto mavaka ianao fa koa mila mivavaka. Zara natahana ty ady foana. Mana masina tena fotsiny ianao. Mana masina tena ianao. Elao am'izay io fijejojonao io. Elao am'izay io fitondran-tenanao tsy mendrika ranabavy fa io ny atonganao tafavoaka. De misy fotoana mezan'ny olona tsika. Ravana, za teteny aminao androandry. Zany ny reharehan'ny eto amin'ity fandarany ity. Iainga am'izay. Mbola ohatrany teo ihany. Ozy nireo mbola ohatrany teo ihany io. Efa manaraka fandarana io. Efa manomboka tsy mihina kisoa io. Efa manomboka mitandrin'andro sabaty io. Efa miala pataloha io anabavy. Tsy ohatrany taloha zany tsony io ka. Tsy ohatrany taloha zany tsony io. Efa nanao fanatitra ny fonina tolony an'i Jesosy io. Efa mitoetra eo amin'ny fanatrehan'Andriamanitra io. Halleloia. Halleloia. Ao namontsika ravana tsy mba irehareny amin'ny Andriamanitsika. Ataoko tika zao ny fiangonana mirehare daholo amin'ny anaran'ilay fiangonana. Tsika eto mba misy anarana eto. Teto nahitanao an'i Jesosy. Eto ny atantsika Jesosy ny tadavantsika azy isan'andro. Ataontsika fantatry ny fa tsy lany andro tsika eto. Antsoava ataoko amin'ny vadin'ireo olona rehetra mbola manome tsiny ny vadiny vavaka eto reo.
na ny fiainanao tahin'Andriamanitra eo ary vadinao mivavaketo mitandrina didin'Andriamanitra eto ny antony io. Halleloia. Ary tsy za fa ny voninahitry ny Andriamanitra zay ivavahana eto. Halleloia. Halleloia. Voaka am'izay. Ozy Benjamina hoe reseo alohantsika tahaka ny teo alohany io. Andininy fa roa amby telopolo. Fa ozy zanak'Israely. Andeha hanao tari-dozy tsika mba hampiala azy eo amin'ny any an-tanan-dehibe. Mody nanao tari-dozy tamin'izay ny zanak'Israely. Inona ny dikan'iny? Mba hahatonga azy hanenjika. Halleloia. Ianao raha enjehana dia tadidio. Voalohany indrindra eo aloha ianao. Ary faharoa, ny olona enjehana dia misy zavatra eny aminy. Halleloia. Aza be mpanenjika be. Soran'Andriamanitra dia mangatahy ery amin'Andriamanitra. Halleloia. Ary lehilahy rehetra tamin'ny Israely nitsangana niala tamin'ny fitoerany ka nilahatra tao Bala Tamara. Ary ny Israely izay nanosika dia nitrotra vao amin'ny fitoerany avy tao an-tsahany Gibea. Reo le niafina zany nanodidina ny tanàna. Ary tonga tanifiny Gibea ny ray andavoafatana tamin'ny Israely rehetra reo le 10,000 natsona manokana satria mafy ny ady. Nefa tsy fantatry ny Benjamita fa efa hidiran-doza izy. Benjamita zany nanenjika natoko tena be mihitsy. Dia volinge mbola matoko tena be mihitsy manenjika anao saingy tsy fantany. Efa misy otrika ao, misy hevitr'Andriamanitra ao, efa misy ray alina lehilahy mitatsabatra. Ny anjelin'i Jehovah reo manodidina anao reo. Halleloia. Ary tsy fantatry ny Benjamita fa hialan-doza izy. Jehovah namela Benjamita teo alohan'ny Israely ka tamin'izany andro zany taranaka Benjamita dia nahafatesa zanak'Israely 102,200. Halleloia. 25,100 zany lo maty teo. Anefa fanatsahana amin'le 22,000 maty voalohany zanak'Israely eo va tonga amin'ilay anareo ny alefa anay ny retour dia teneno androany ny fahavalonao anazy ny alefa anao ny retour. Nisy maty taminao nisy fahampitehana fa ny azy mbola manatombo. Ny anao 22,000 ny anazy 25,000. 25,100 tonga dia maty. Ary gaty zana teo ary ahitana Benjamina fa resy izy dia lehilahy ny Israely nanao tari-dozotra tamin'ny Benjamina satria natoko ny otrika izay napetrana tao akaiky Gibea izy. Ary ny otrika le olona niafina zany nitrotra faingana ka ny Gibea ka nandeha faingana ka nameny tanàna rehetra tamin'ny latsabatra ny tanàna rehetra. Ary famantarana ny fananken'ny lehilahy Israely sy ny otrika dia tsangana afo lehibe isavoana ao an-tanàna. Dia nirona tamin'ny adiny lehilahy tamin'ny Israely nitsararaky Benjamina manomboka namely sy nahafatin'ny lehilahy Israely tokony 30 rehetra zany variana mba namono 30 fa ary ny tanàna. Resy koa teo alohantsika tahaka ny ady voalohany. Ndreny zany le nametoky azy mbola mahafaty any. Fa raha vao niakatra avy tao amin'ny tanàna ny setroka amin'ny takosina dia nierika ny tanàna Benjamina. Ary indro niakatra ho any amin'ny lanitra ny setroky ny tanàna. Ao zany mody variana namono an'le 30 fa niotrika rehetrarehetra efa niditra tao an-tanàna nandripandripaka ary nandoro ny tanàna. Avy lavitra hita amin'ny Benjamina amin'izay hoe mirehatra ny tanàna. Fa inona ny ataontsika eto mamono an'le 30 rehetra efa ny tanàna ry mirehatra. Taizy ireo nandrehatra ny tanàna ireo avy tamin'Andriamanitra ry havana malala. Ary raha niverina ny lehilahy tamin'ny Israely dia talanjona ny Benjamita satria hita fa efa nidiran-doza izy. Dia niamboha teo alohan'ny lehilahy tamin'ny Israely akany amin'ny lalana manenefitra izy fa niady natratra azy. Ary izay mivoaka avy any amin'ny tanàna koa dia nyvonony teo nanemitra amin'ny Benjamita izy ka nanenjika azy ka nanitsaka azy mora foana tandrifiny Gibea tsy nanany. Ary ny Benjamita dia nahafatesana 7,000 sy 1 alina. Lehilahy mahery avokoa zany rehetrarehetra zany. Mbola niampy 18,000 indray zany. 25,100 miampy 18,000. Ry havana malala. Ary ka vitan'izany 10,000 ary reo lehilahy mahery avokoa. Eritreretinao ny tao an-tanàna ny maty tsy nikotina ny zaza amam-behivavy sy ny sisa sy ny antitra. Fa reto olona 18,000 reto nasoloa 7,000 mbola 18,000 reo. Dia ny viliny sisa nandositra nakany anefitra ka nakany amin'ny aram-bato any Rimona voatsipona tena andalina dia 10,000 mbola nisy 10,000 koa zany. Ary mbola nianjena mampatra ny Gidon izy ka nafatesana 2,000. Tsy haiko ianao raha afaka manao compte za tsy afaka manao tsony satria betsaka loatra ny fahafatesana teo amin'ny Benjamita ry havana malala. Ary Benjamita rehetra lafy tamin'izany andro zany dia 10,000 sy 2 alina nahatatsabatra. 10,000 sy 2 alina. Lehilahy mahery avokoa reo fa nisy 100 lahy niodina ihany koa nandosina nakany an-tany efitra ry havana malala. Rehefa ataony compte rehetrarehetra amin'io dia 7,000 sy 9 alina 67,000 lehilahy mahery
tao amin'ny benjamina maty 67 000 akoatran'izay ny zaza amam-behivavy ny tanàna may sy ny sisa sy ny sisa. Nandeha zanak'Israely tamin'ny voalohany tadiditsika fa 40 000 maty. Rehefa miaraka amin'izay voaka amin'ny herin'Andriamanitra 67 000 voahonitra aloha ny 40 000 raha ohatra hoe zavatra materiel zany zavatra resahako anao zany. Ny fahampitehana nisy teo amin'ny fiainanao talohany tsy nerahanao tamin'Andriamanitra miaraha amin'Andriamanitra fa ho neran'Andriamanitra ireo ary mbola anao mihoatra ary izy. I Jôba rehefa potika ny fiainany avy roeny, potika ny faniarenany avy roeny. Andriamanitra koa androany raha voniny ianao iainga. Halleloia. Miaraka amin'ny fanatrehan'Andriamanitra amin'ny fomba fijery vaovao, amin'ny fomba fiady vaovao, amin'ny fitondran-tena vaovao, amin'ny fomba fivavaka vaovao. Za teteny aminao ny tombony amin'izany 27 000 tombony fotsiny. Niady tsy maintsy misy. Possible resy ianao voaloha faharoa. Fa maneke ianao androany. Maneke. Antsoavina ataoko aminao androany. Mba ekeo amin'izay reha ianao nge eto foana e. Miolana aminao eto foana ianao. Firy taona ianao zay miteto. Fa maninona ianao tsy mety mandray satria ianao tsy mety makatoa, tsy mety mandray ilay zavatra toriana. Farina fotsiny ianao mahita ny olona mijoro vavolombelona. Farina fotsiny ianao mahita olona mijoro vavolombelona. Dia verinao fa mandaingy ireny olona ireny, tsy mandaingy ireny. Fa nakatoa ireny. Dia nivoaka nandresy ireny. Sao dia efa tonga ny andronao fahatelo e. Tsy mbola leo resy ve ianao ry havana malala. Impiry amin'ny teny aminao. Fa ovay ny fomba fanompoana an'Andriamanitra. Okazay io mivavabavaka foana. Fa tsy tian'Andriamanitra ry havana zany matimaty zany a. Fa rehefa hivavaka tsika, andaotsika teny hivavaka. Fantany napetrako aminao, volona ve ianao ny anao ezaka. Fa raha volona ianao ny anao ezaka, ataon'Andriamanitra eo an-tananao ny fahavalonao. Ny adinao fahatelo io, ndao irahantsika amin'ny fanatrehan'Andriamanitra. Ndao irahantsika amin'ny tolona eto anatin'izany vavaka mirehatra, vavaka ombam-pahamasinana ry havana malala. Dia hitanao fa oneran'Andriamanitra ny fatiantoka tao anatin'izay. Roa andro zay mbola ho asiany tombony ary. Ary zao ny tanàna ho rava. Ny setroka hiakatra dia hiverina ianao. Hiverina ianao amina fandresena mezinezina. Raha mijanona eo ianao dia kristianina resy ianao. Aza manaiky ho resy. Andao hanova ny fomba fandehantsika. Andao hanonitra. Dia andao handresy. Voninahitra n'Andriamanitra mihina fa voarainao zay afatra izay. Andao tsika hiary hazakazaka. Misy valom-bavaka eto. Za fantatra fa misy olona miandry valom-bavaka be eto. Ao koa nefa antahin'Andriamanitra. Atsotra ny teko aminao. Andao tsy sotratsika androtsony fotsiny le mitomany. Andao tsika hijanona eo anatrehan'i Jehovah. Hifady anina. Anao fanatitra mpihavanana. Fanatitra hodorana. Atolory azy ny fonao a. Atolory azy ny fiainanao manontolo a. Anompoen'Andriamanitra. Fa andresy ianao. Hivavaka tsika amin'izao fotoana. Jesosy misaotra anao zay satria ny fahasoavanao Jesosy a. Dia voatoro teto zany teninao zany. Za Jesosy matoky androany. Fa tsy tonga fotsiny taminay zany teny zany. Tsy tonga fotsiny taminay. Fa ianao dia Andriamanitra mampianatra anay hiady. Ianao dia Andriamanitra mampianatra anay hiady. Ary fantatra Andriamanitra. Fa raha mampianatra anay hiady ianao. Dia satria tsy tianao, tsy fonao ny hitanay ho resy foana. Tsy fonao ny hitanay ho resy foana. Fa izay dia miaraka amin'Andriamanitra mpandresy izay. Fa ny olanay mandeha miady zay tsy miaraka aminao. Ahoana moa ny andresenay. Fa manomboka eto Andriamanitra. Halleluia. Dia hanova ny fomba fiady izay. Hanova ny fomba fiady izay. Sotra Andriamanitra. Sotra Jesosy. Ampianaro izay mitady ny tavanao anatin'izao ady ao. Raha misy olona eto mandalo ady Andriamanitra. Tsy ny misolo Andriamanitra ny tsara aminy. Fa ny manompo Andriamanitra bebe kokoa. Fa ianao Andriamanitra ny olo-tsainanay ao anatin'ny adinay. Matoka Jesosy. Matoka efa nitananao Andriamanitra. Anafieri ny tsirairay avy eto. Za matoky. Fa raha misy mandray izao tenin'Andriamanitra izao. Raha tena raisinao rehefa zany afatra zany a. Tsy natao an'ny olona tsy nihaino zany fa natao anao tonga eto nihaino. Halleluia. Za te hitery aminao maromaro n'androany.
teny aminao a fa tsy Andriamanitra mampalahelo io Andriamanitra tompontsika io fa Andriamanitra lehibe ary Andriamanitra tompony tompo fa matoa tsy nietsika teo amin'ny fiainanao izy satria tsy niaraka taminy ianao zay mieritreritra hoe resy dia tsy nomba Andriamanitra ka Andriamanitra mihitsy mbola tsy niaraka taminao tao anatin'izay adinao anankiroa zay fa androandry tsy tomy amin'ny fankatoavan'Andriamanitra teneno izay za Andriamanitra tianao amin'izay dia Andriamanitra maly anao iteny manao hoe tiako izay tia azy zay fatrapitady ahy dia ahita izay tia dia hitandrina ny tidiko fa atao inonao kay ny baiboly manana baiboly ianao fa malay koresy satria maniny misy fanafody eo aminao fa tsy hohaninao ianao marary misy boîte pharmacie aminao feno fanafody fa tsisy hohaninao le fanafody dia marary ihany ianao fa androandry raha isy ny tenin'Andriamanitra testamenta taloha testamenta vaovao ny didin'Andriamanitra izay tsy niova fa nytenenina any amin'ny apokalypsy fa raha misy manara ny teny voalaza amin'ity teny faminaniana ity dia hoesorina aminy koa ngerevana ny fahasoavany ary raha misy manatompo mampitompo dia ho ampitombona aminy koa ny loza zay azo azy tsara fantatrao fa zao fandarana zay arahanao zao dia manaraka ny ao amin'ny baiboly tsy manara tsy manampy fa efa tenenin'Andriamanitra dia mahasoa dia atao rovinanao voakatoa za tsy mitenanao hoe tsy maintsy makatoa ianao androany fa raha mbola ampy anao aloha nivoaka ny ady indray mandeha anao resy nivoaka ny ady faharoa ianao resy io zany hoe mbola piko fantenony anao zay fa raha resy lahatra kosa ianao androany za Andriamanitra te hivata fandresena no tsika toetreo amin'ny fanatrehan'Andriamanitra ndao nompan'Andriamanitra amin'ny fahamasina ndao itian'Andriamanitra mifosy fanahy sy ny fahamarina da hitanao ny fandresena misaotra Jesosy misaotra betsaka tamin'ny androany ity misaotra satria fantatry Jesosy fa tsisy ala-maineto zay androany fa zay rehetra makatoa dia andray hery zay rehetra makatoa dia andray ny fanatrehanao misaotra Jesosy matoka Jesosy amin'ity androany ity fa hivata fandresena mezinezina izay andro fahatelo izay mbola niatretin'ny Benjamita fa mbola fotoana maharesy anay tsia niova fandeha zay Andriamanitra iala amin'ny ratsy fanao hitady anao marina tokoa tsy ny vavana ihany fa ny fonay halleloia dia hivoaka mpandresy izay tsofoko rano amin'ny anaranao Jesosy mandalo ady eto androany ka vonina nova ny fandehatra amin'ny azo tolotsainanao ivoany amin'io ady io dia ho tapitra hatreo ny fandringanana tapitra hatreo fampitehana fa hijinja fandresena amin'izay hibata fandresena miezinezina ho voninahitry ny anaranao ihany misaotra Jesosy misaotra Jesosy dia voisa Satana fatra aminanao tsy afaka hitsaingo kangalatra izany te zany na dia literaray azy fa ny zanak'Andriamanitra zany maintsy maniry eo amin'ny fiainana izany teny izany dia mamoa avy zato eny tsy manam-patapelana misaotra Jesosy any halleloia amen dia ataontsika tia mahafinaritra be ty hoe Andriamanitra ianao le tanteraka Andriamanitra mahery a ndao ianao anompo Andriamanitra mahery sy tanteraka ry havana malala ho voninahitry ny anaran'Andriamanitra ataontsika izany a amara-paranantsika ny fotoana amin'ity androany ity a dia mahereza isika tsirairay avy halleloia eo arytsika rehetra Andriamanitra lehibe sy mahery Tanteraka
Andriamanitra tanteraka ny Andriamanitra tonina aminao eto. Halleluia. Dia maherezy ianao. Tsy Andriamanitra kafy fa Jehovah Andriamanitra. Ny tsy to. Halleluia. Dia manomboka raha izay hitondranao azy Andriamanitra dia kevitsy aminay ahy. Zay rehetra hitondranao ahy, ekeko tsy aminay ahy, sy tompoko. Halleluia. Ianao tena marina, Ianao tena marina. fampanjaka sy masina. Halleluia. Aokanao ito isandratra, famendrika, andray ny toeram-boninahitra. Fa tsy to ianao e. Fa tsy to. Halleluia. Ianao no tompoko sy aroko, Ianao tompoko. ianao no tanjako sy ekiko, fa mahery ny anterako. Andriamanitra mahery ny anteranao. Ianao le Andriamanitra tanteraka. fa tsy to. Halleluia. Ianao no tompoko sy aroko, ianao no tanjako sy ekiko, fa mahery ny anterako. Halleluia. Ianao le tanteraka. Ianao lay Andriamanitra hatramin'izao ka hatramin'izay. Ianao lay tsy toy, ianao lay nary zao tontolo zao. Amen Jesosy. Ianao lay andolian'ny loaritra Imenina rehetra, anaovantsika veloma. alekin'ny lela rehetra ianao. Maherezy ianao miankovo ianao tsy an'Andriamanitra amin'ny fahavalokora Fa tsy vaovao. toy ianao. Amen. Tsy to ianao Andriamanitra. Tompoko, Tompoko ianao. Halleluia. fa tsy to. Fa tsy toy. Tsy to ianao. Tompoko, Tompoko ianao. Farito mihitsy tompoko. Tompoko. fa tsy to. Halleluia. Ianao no tompoko sy aroko, Tompoko siaro. ianao no tanjako sy ekiko, Tanjaka sy eko e. fa mahery ny anterako. Ianao le tanteraka. Halleluia. Misaotra antsika rehetra satria mbola hiaraka fa fotoana manapetra dia misaotra antsika rehetra izay naharitra ny haino teto hatramin'ny farany atoko sy mihina ravana malala fa nampairy anao ny fiarahantsika teto ary raha mampairy anao randroany no vao tonga teto dia izao fandarina andramoka izao dia misy foana isan'andro manomboka lahady hatramin'ny zoma dia misy ny vavaka fiambenana manomboka amin'ny sivy alina dia manasa anao zay rapitso alina mihondeto indray tsika androany alina tsy misy satria makaina kely manomboka rapitso alina fandarina andramoka izao miaraka amin'ny vavaka fiambenana fiarahantsika ny tapitra fa ny fiarahantsika koa nefa dia tsy tapitra ao amin'ny site webny akiradio www.andramokaizao.com dia menofinaritra dia samitahin'Andriamanitra raha fisondrentsika meona voninahitra an'Andriamanitra rery any misaotra anao nahatra ny hatramin'ny farany. Halleluia. Amen.